ambony tany moa dia tsila fa Yahosoa io le manafaka amin'ny fahotana ary izay miaraka aminy tsy manota intsony dia amin'ny Jiosy azy izay anarana ny teny Jiosy izany le anarany. Ary mbola izy ihany koa ary mbola nanonona n'izany anarana izany tamin'ny teny Hebreo rehefa nanontany azy ny apôstôly Paoly. Somary ovakitsika kely iny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9:20, 4:4 sy 5:10 ilazana amintsika fa hoe tena nambarany tamin'ny teny Hebreo izany anarana izany. Manomboka eo amin'ny 5:12 dia izao ny vaky ny teny ato manao hoe asan'ny apôstôly toko 9:20 dia ny 5:12 no manomboka ovakitsika hatrery amin'ny 10:10 moa izany no makitsika an'izy io. Ary tamin'izany izy raha nakany Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona ka noho ilay tatao vovonana iny ny andro mpanjako dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava teny an-danitra manelatrelatra manodidina mba amin'izay rehetra niaraka tamiko mihoatra noho ny fanirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko anao tamin'ny teny Hebreo hoe Saoly Saoly nahoana ianao no manenjika ahy. Eto izany dia hoe nandre feo nilaza tamiko aho izy ny apôstôly Paoly hoe tamin'ny teny Hebreo nanao hoe Saoly Saoly nahoana ianao no manenjika ahy. Tsy tamin'ny teny malagasy no nitenenany teto, na tamin'ny teny grika no nitenenany teto, na tamin'ny teny romanina no nitenenany, fa tamin'ny teny Hebreo. Dia nanontany ary moa izany ny apôstôly amin'ny 10:10 dia hoy izao, iza moa ianao tompoko? Aroy ny tompo. Izao no dia ato moa le anarana efa anarana malagasy izay le tonononareo fa tonga dia ataoko amin'le anarany amin'ny teny amin'ny maha-Jiosy azy mihitsy. Izao no Yahosoa izay injenao. Izany hoe na izy tena mihitsy ary izany dia mbola nanonona n'le anarany tamin'ny teny Jiosy, tamin'ny teny Hebreo satria mazava be ilay voalazany teo hoe nandre feo nilaza tamiko aho izy ny apôstôly Paoly tamin'ny teny Hebreo. Izany hoe tamin'ny teny Hebreo izany no nanambarany an'ilay anarany. Dia io anarany izay nambarany mbola naveriny tamin'ny teny Hebreo io ilay namohany an'ilay teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:12 nomena teo hoe tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Izany hoe iny anarany amin'ny teny Hebreo na amin'ny teny Jiosy iny izany dia tsy azo hovaina ho anarana malagasy na ho anarana frantsay na ho anarana anglisy na ho anarana arabo na ho anarana grika, fa ny fanovana ny ho anarana amin'ny teny hafa izany dia efa fandrikan-dalàna, izany hoe efa fahotana. Noho izany ny fiantsoanareo an'ilay anarana Jesosy dia efa manam-pirofo sahady no mahampanota anareo satria lalàna tsy azo hovana io hoe tsy misy anarana hafa ambany lanitra izay nomena ny olona azahoana famonjena. Dia somary tapahako kely ianao ary hoe fanontaniako satria natomboka tamin'ilay anarana aloha izany ilay ianao ilay fanazavana. Fanontaniako hoe inona moa ilay toko sy andiny nomeny pasteur Benoît mahakasika ilay hoe tsy ambony ilay anarana mihoatra Salamo 7:7 dia 5:4. Zay. Manahoana kosa indray izany izay hoe tsy zava-dehibe ilay anarana mihoatra n'ilay voninahitra izy teo. Nolle teniny azafady mihoatra ny teniny. Za dia tena miteny mihitsy hoe satria ianao manizingizina hoe ilay anarana tena ohatr'izao, ilay anarana mampanota raha hovaina nefa ny ao amin'ny soratra masina koa izany porofony teo salamo ny teniny indray ny ambony no ilay anarany dia ahoana indray mahakasika. Dia nefa ny teniny mihitsy ihany koa no namoaka ny lalàna io, ny teniny mihitsy no namoaka ny lalàna io ny amin'ny hoe tsy azo anovana mihitsy anio anarana io. Izany hoe ny teniny ihany izany no mbola milaza ihany koa fa tena goavana mihitsy ny mahakasika n'io anarana io satria tena hoe hiankina ny famonjena. Raha vao diso an'io anarana io izany hoe raha vao miova ho anarana hafa mihitsy izany io anarana io dia tena hoe tsy misy famonjena ho azon'ny olona izany mihitsy. Ka inona moa ny atao hoe famonjena? Ny atao hoe famonjena dia ny fanafana amin'ny fahotana ny atao hoe famonjena. Satria ny nahatongavany tetỳ raha mijery ao Mateo 2:1-20 ao dia hoe fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Izany hoe ny atao hoe famonjena izany dia ny fanafana amin'ny fahotana. Ka ilay anarana io mihitsy izany miankina amin'io mihitsy izany
no mahafaka ny olona anankiray amin'ny fahotana sy ny tsy mahafaka ny olona amin'ny fahotana raha vo tsy ho anarany mihitsy zany dia tsisy fahotana ho afaka zany. Ary zay no nahatonga an'izay rehetra ny antso amin'ny anarana Jesosy ho hatramin'izay nilaza foana fa hoe tsy misy an'izany olona tsy manota zany fa tsy maintsy manota foana. Fa ireto olona ireto moa zany no somary ohatrany hoe miavaka kely tamin'ireny olona ireny zany hoe milaza akory zareo fa hoe tsy mpanota. Dia izay no mahatonga ny teny taria aloha taria hoe mbola lainga ihany koa zany satria ny tany alohanareo izay nanara-dian'izany Jesosy zany dia samy milaza daholo fa mpanota. Dia ahoana moa ianareo izay zanany aty afara aty indray no ilaza fa hoe tsy mpanota nefa ny Jesosy izay narahan'ireo olon'ireo ihany ny Jesosy izay tomponareo ihany koa satria tsy nahafantatra an'izany anarana hoe Jesosy zany mihitsy ny ianareo raha tsy ireo teo alohanareo izay nampianatra an'izany anarana Jesosy zany no nahafantaranareo an'izany Jesosy zany. Noho izany noho izany tsy marina mihitsy ny filazanareo fa hoe tsy mpanota ianareo, tena tsy marina fa mpanota mitovy amin'ireo olona ireo ihany koa ianareo. Fanontaniako indray ary aminao hoe amahandriamanitra an'Andriamanitra zany be dia be zavatra niseho natonga ilay anarana niova. Fanazavanao sao azoko le hoe hebreo izy jiosy izy manaika zany hoe jiosy koa le anarana manaika fa kosany amahandriamanitra anazy be dia be zavatra niseho natonga nio anaranao anatin'ilay baiboly hoe lasa niova tonga hatrany amin'ny Jesosy. Vakitsika amin'ny teny français Jésus, vakitsika amin'ny anglais Jesus, vakitsika any amin'ny faritra afrikany Yesu. Ohatr'izay fanontaniako amin'izay zany dia hoe fa Andriamanitra ve dia tsy micomprendre hoe fantany foana zany hoe miantefany amiko zany antso zany fa tsy maintsy hoe ilavaniny be ohatran'izao. Satria ilay fanazavanao tena hoe tsy maintsy io dia tsy maintsy io dia zay. Tena mila vaniny mihitsy Andriamanitra, tena mila vaniny amin'io anarana io satria io anarana mihitsy mantsy no manambara ny momba azy io. Ary lalàna mihitsy no milaza fa hoe tsy misy anarana hafa. Zany hoe ka Andriamanitra anazy no tiako teneno tokony hafantatra izy hoe izy zany antsoko zany. Dia raha izay ny zavatra izay indray zany dia afaka iantsoana azy daholo zany na ohatra hoe atao koa zany izy hoe Belzebub ohatra na hoe Satana ohatra dia afaka atao daholo zany izay rehetrarehetra izay raha ohatra ka hoe tsy mila vaniny amin'ilay anarana zany izy. Kanefa izy tena mila vaniny amin'ilay anarana mihitsy satria araka ny efa nilazaina teo hoe tena hiankina ny famonjena mihitsy ilay anarana. Dia izay ny hoe tena mila vaniny amin'ilay anarana izy satria lalànany izy zany hoe tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena izany. Izany hoe raha vao miova ho anarana hafa io zany dia tena tsy misy famonjena ho azon'ny olona zany mihitsy. Ary mbola mahazava-dehibe an'io anarana io ihany koa zany maha hoe tena hoe mahatonga an'Andriamanitra hoe tena mila vaniny mihitsy amin'io anarana io. Io anarana io tena iankinan-javatra tena goavana mihitsy io anarana io. Resaka famonjena zao zay no resantsika. Fa na ny famelan-keloka ihany koa dia mbola io anarana io ihany koa nazahoana an'izay famelan-keloka izay. Raha mijery zao tsika araka ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly ohatra toko 10 andininy 7:7 dia milaza an'izao teny izao ihany koa izy. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 7:7 dia izy izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Zany hoe tena goavana mihitsy zany io anarana io satria io anarana io no azahoana ny famelan-keloka. Ary raha naniraka an'ireo mpianatra ireo Yahosoa hitory ny famonjena nanomboka tao Jerosalema dia niteny an'izao teny izao mihitsy izy araka ny filazantsarany Lioka toko 4:20 zao dia manomboka eo amin'ny andininy 9:7 dia ahitantsika an'izao teny izao Lioka toko 4:20 dia manomboka ny andininy 9:7 dia hoe aroa izy taminy izany ny voasoratra fa Yahosoa hiaritra tonga dia vakiako amin'ny anarany moa zany izy. Yahosoa hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto a Jerosalema. Hitantsika amin'izany fa rehefa nirana zany ireo mpianatra ireo hitory ny fibebahana sy ny famelan-keloka dia nididina mihitsy hoe manomboka eto a Jerosalema hozy izy dia hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka
amin'ny firenena rehetra. Ka raha nanomboka tao a Jerosalema ary zany no nitorinan' izay anarana izay, nitorinan'ilay fibebahana, dia mazava ho azy fa ny anarana nitoriana nanomboka tao a Jerosalema dia tsy ilay anarana grika hoe Jesosy na hoe anarana anglisy hoe Jesus na anarana frantsay hoe Jésus na anarana malagasy hoe Jesosy na Jesoa, fa ny anarana nitoriana nanomboka tao a Jerosalema dia ilay anarany amin'ny teny jiosy, amin'ny teny hebreo, ilay anarana Yahosoa. Nefa io anarana izay nitoriana nanomboka tao a Jerosalema io izy dia any amin'ny firenena rehetra ihany koa izay hitoriana ny fibebahana sy ny famelan-keloka, dia tsy maintsy io anarana nitoriana nanomboka tao a Jerosalema ihany koa no hitoriana n'izay fibebahana sy famelan-keloka izay. Izany hoe tena tsy azo ovaina mihitsy zany iny anarana nitoriana nanomboka tao a Jerosalema iny, na aiza toerana zany hitoriana ny fibebahana sy ny famelan-keloka, hitoriana ny famonjena, dia tsy maintsy ilay anarana nitoriana nanomboka tao a Jerosalema iny foana ihany koa zany no hitoriana an'izay. Satria tena hoe iankina ny famonjena ilay anarana, iankina ny famelan-keloka ilay anarana ho an'izay rehetra tena mibebaka. Ary mbola io anarana io ihany koa zany, io ihany koa anie no azahoana ny fiainana mandrakizay ka tena mahazava-dehibe sy goavana an'ilay anarana. Raha hijery zao tsika ny teny nambaran'i Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona 1:5 ao, 5:17, dia niteny an'izao teny zao Jaona mahakasika ny mahazava-dehibe an'ilay anarana ihany koa. Jaona 1:5-17 dia izao no lazainy: izany ozy izy no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Jereo fa dia mbola miverina foana ihany mahakasika an'ilay anarana. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ka tena goavana dia goavana mihitsy zany io resaka momba an'ilay hoe anarana io. Jereo vao toy izy antsika ihany mbola mahazava-dehibe an'ilay anarana foana ihany zay, no hoe sy ny hoe tsy azo anovana mihitsy an'io anarana io. Raha mijery indray zao tsika ohatra ato amin'ny filazantsara ny Jaona zao ohatra, toko voalohany dia ny 5:12, Jaona toko voalohany dia ny 5:12, dia niteny an'izao teny zao izy manao hoe: fa izay rehetra nandray azo izy dia nomeny hery ho tonga Zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia jereo indray mbola mahatena zava-dehibe an'ilay finoana an'ilay anarany zany, fa hoe io anarany mihitsy zany no andraisana hery ahatonga ho Zanak'Andriamanitra. Ary ny tsy finoana io anarany io mihitsy aza no tena avoheloko any olona ho any amin'ny fahaverezana ihany koa. Raha mijery tsika ato amin'ny filazantsara ny Jaona indray amara-paranako ny mahazava-dehibe an'ilay hoe anarany iny zany, Jaona 3 dia manomboka amin'ny 5:17 dia miteny an'izao teny zao izy, Jaona 3 manomboka amin'ny 5:17 dia: fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanamerika amin'izao tontolo izao, fa ny mba hamonjena izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elohiny, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloko rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Hitantsika amin'izany fa ny tsy finoana io anarany mihitsy zany no avoheloko ny olona. Ary ny atao hoe mino an'ilay zanakalahy tokan'Andriamanitra zany dia tena hoe ny finoana an'ilay anarany mihitsy, satria ilay anarany mihitsy no manambara ny momba azy io anarany io. Ary izay mihitsy no mahasarotiny azy amin'io anarany io hoe tsy misy anarana hafa, zany hoe tsy azo ovaina ho anarana hafa mihitsy zany io anarana io, satria ilay mpamonjy dia jiosy izy, avy amin'ny jiosy, satria izay ilay hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa araka ny voalazan'ny soratra masina. Ka iny mihitsy no manambara fa izy zany ilay tena mpamonjy avy amin'ny jiosy, ilay nivoaka avy ao amin'ny taranaka Abrahama, izay nomen'Andriamanitra ny teny fikasana fa hivoaka avy ao amin'ny taranaka Abrahama ilay mpamonjy mpanafaka amin'ny fahotana, ary izay miaraka aminy tena hoe tsy manota intsony. Dia io anarana Yahosoa io irery ihany no anarana mahavita manova ny olona ho lasa olona tsy mpanota intsony. Ny anarana rehetra ankoatran'io dia tsy misy mahafaka amin'ny fahotana zany, ary izay rehetra tsy miantso an'izany Yahosoa zany fa anarana hafa no antsony dia mpanota. Ary ny ahafantarana an'ilay tena Yahosoa koa nefa dia izay rehetra miaraka amin'ilay ambasadeurany Yahosoa sy Adia, Elia irery ihany, satria izy teto ambonin'ny tany no nampitondray ny Yahosoa an'izany anarana zany taorian'ny apôstôly izay mpianatra Yahosoa. Fanontaniako manaraka indray ary evanjelistra lalaina hoe zay zao mahakasika an'ilay anarana, dia nao ny teny hoe ilay anarana zany ny teny ohatrany hoe porofonao aloha ilay hoe mampahafahotana sy ny sisa,
koatran'le anarana ve tena hoe le anarana fotsiny dia afaka le fahotana zany zay ve ny tena hoe pirofonareo amin'ny Yaosa fanekena vaovao fa afaka fahotanana ianareo satria sao na ny ambassadeur ny Yaosa mazava be ny anazy le teniny araka ny tenen'ny pasteur Benoît hoe ato amin'ny Yaosa tsy manota fa ny any amin'ny Jesosy mpanota dia le anarana ihany ve ny tokana manapirofo entinareo fa tsy manota nareo rehefa hoe Yaosa zany dia fa hoe tsy manota zany rehefa manova hoe Yaosa. Zay aloha zany le mahakasika an'le hoe anarana fa rehefa le tsy manota le mahakasika an'le tsy manota zany misy dingana tsy maintsy arahana voatonga amin'izay le hoe tsy manota intsony zay ny olona anankiray rehefa avy nampianarina ny olona sy nitoriana tamin'ny olona zany fa Yahosoa io le tena mpamonjy io le tena matika eo amin'ny azo fijaliana nitondra ny fahotana maty noko ny fahotana sy nandatsaka ny rano fanavotana izy lay nalevina dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo rehefa tena mibebaka sy mino an'izay Yahosoa zay ny olona anankiray ka tena hoe te hiala amin'le fahotana tena hoe tsy tia intsony zany hoe hanota izany fa tena hoe te ho lasa olom-baovao izany ho lasa zany hoe tsy manota intsony zany satria zava-doza mantsy ny vokatr' le fahotana io madame Siriana satria zay le nahatonga anany teny tary aloha hoe io anie ny tena olana io fahotana io satria io fahotana io nahatonga ny olona ho tafasaraka tamin'io Andriamanitra io araka ny teny voasoratra ao amin'ny Isaia 5:12 ny andininy faharoa somary ho any kely aloha Isaia 5:12 dia milaza ny soratra masina fa hoe mieloka reo izy no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy zany hoe tena zava-doza tokoa zany ty resaka fahotana ty satria tena io no mahatonga ny olona ho tafasaraka amin'io Andriamanitra nahary sy nampisy ny zavatra rehetrarehetra io ary io fahotana koa no mahatonga n'Andriamanitra manafina ny tavany ary tsy miaino ny olona ary tsy vitan'izany ihany fa mbola zava-doza ateraka io fahotana ihany koa no hoe ny olona mpanota ihany koa dia tena tsy andova mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mpanota araka ny teny voasoratra amin'ny Korintiana 2:9 dia manomboka ny 5:7 Korintiana 2:9 dia manomboka ny 5:7 eo dia miteny hoe moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra izy aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mperina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao keliny dia tsy mba ndova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona mpanota zany na ny mpanao ratsy zany dia tena hoe tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ary ny hafaran'ny olona mpanota ary dia tena hoe hitsipy ho any amin'ny farimirehitrafy solofara ho any amin'ny fahaverezana zany hoe ho ambarako mihitsy aloha zany mazava-doza le resaka fahotana madame Siriana Apokalipsy 1:20 andininy 9 mba hafantaran'ny olona ihany koa mantsy ny tena mahazava-dehibe tena hoe ilana ny fanatonana ny Yahosoa io izay tena hoe mpanafaka amin'ny fahotana ary izay miaraka aminy tena tsy manota intsony mihitsy sy ny fomba hatongavana amin'izany atao hoe ho lasa tsy manota intsony zany mihitsy Apokalipsy 1:20 dia ny 9 dia miteny izao teny izao hoe fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia hanana ny anjarany eo anatin'ny farimirehitrafy solofara izany no fahafatesana faharoa zany hoe ny mpanota zany dia hitsipy any amin'ny farimirehitrafy solofara zany hoe tena hijalo mandrakizay any amin'ny farimirehitrafy solofara zany ny mpanota fa tsy ho tonga any amin'ny lanitry ny lanitra mihitsy araka ny teny amin'ny 7:20 amin'ny 1:20 ihany hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay any zanak'ondry ihany ka raha mba tian'ny olona zany ny ho afaka amin'izany fahotana zany ho lasa olona tsy manota intsony satria ny miaraka amin'ny Yahosoa dia averiko foana ihany satria izay moa no tena isan'ny tena fototra goavana hijoroany ny fiangonan'ny Yahosoa dia ny fanalana ny olona ao anatin'io fahotana io fa zay rehetra miaraka amin'ny Yahosoa dia tena tsy manota zay rehetra miaraka amin'ny Yahosoa io araka ny teny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:7 andininy 5 sy ny 4 dia miteny an'izao teny izao ny soratra masina manao hoe Jaona 1:7 andininy 5 sy 4 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy zany hoe
natongavany Ahosoaty ity zany dia tena ny anaisotra ny fahotany mihitsiny ary izay nitoetra ao aminy tena tsy manota fa ny mahatonga ny olona mbola manota io zany dia tsy izy ny fantany. Tahaka anareo zao nareo milaza fa tsy mpanota nefa ianareo mbola mpanota satria Jesosy izay nitoriny ny tany alohanareo ary ireo nanara-dian'izany Jesosy zany dia mpanota daholo. Dia raha ianareo izay aty aoriana aty no ilaza fa tsy mpanota, tena lainy izany ary tena lainy izany ary mbola manampy ny mpanota anareo ihany koa izany zavatra izany. Dia araka ny hitantsika toy izany dia hoe izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy mpanota. Ary Ahosoa io mihitsy ihany koa aza noho ny teny fa ny olona rehefa tena miaraka amin'ny Ahosoa zany tokoa dia tena tsy manota. Hitantsika izany araka ny teny voasoratra ao amin'ny Jaona 9:9 rehefa novonjeny Ahosoa zany ilay vehivavy azo nijangajanga, zany hoe rehefa namindra fo tamin'ilay vehivavy Ahosoa dia izao ny teniny ao amin'ny Jaona 9:10 hoe ary rehefa nitraka Ahosoa dia hoy izy taminy raha vehivavy aiza ireny tsy nisy nanameloko anao va? Ary hoy izy tsy misy tompoko. Dia hoy Ahosoa izao koa tsy manameloko anao mandeha ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Izany hoe ny tena miaraka amin'ilay tena Andriamanitra marina io zany dia tsy manota intsony. Ka rehefa mino an'io Ahosoa io zany ny olona anankiray, Ahosoa izay mbola averiko foana ihany fa Ahosoa ilay toriny ny ambasadeurany Ahosoa izay ady Aelia satria efa misy ihany koa mantsy ny mpangalatahaka n'izany anarany Ahosoa zany. Rehefa mino an'izany Ahosoa zany ny olona anankiray dia tsy maintsy atao batisa izy. Tsy maintsy averiko ihany izay tsy maintsy atao batisa izy. Ary ny batisa izay atao dia batisa aty amin'ny Ahosoa izay ataon'ny ambasadeurany Ahosoa izay ady Aelia. Dia ao amin'izany batisa zany izay atao aty amin'ny Ahosoa no anadiovana azy ho afaka amin'izay fahotana rehetrarehetra izay. Izay ilay hozy hoe misy dingana zany tsy maintsy arahina izay vao afaka amin'ny fahotana io ny olona anankiray. Izany hoe tsy maintsy ampianarina azy aloha zany ilay Ahosoa, toriana amin'ny Ahosoa. Rehefa mino any Ahosoa izy ka tena hoe hibebaka hiala amin'ilay fahotana, tsy tia intsony ny anota fa tena tia hiaraka amin'izany Ahosoa zany izy mba teo vovonjy ny fanahy dia atao batisa izy araka ny teny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 andininy 4:12. Asan'ny Apôstôly 2:20 dia ny andininy 4:12 dia miteny an'izao teny izao ny soratra masina manao hoe ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana miantso ny anarany ary eo ka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Eo zany dia jereo fa mbola manamafy foana ihany ny mahazava-dehibe an'ilay anarana satria tena hoe rehefa ho atao batisa zany ilay olona anankiray dia tena hoe mila miantso an'ilay anarany, mitsangana izy dia miantso ny anarany dia ao ka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe ny batisa izay anafana amin'ny fahotana zany dia ny batisa ao amin'ilay fiantsonan'ilay anarany. Mazava ho azy fa ao amin'ilay finonan'ilay anarany zany, mino an'ilay anarany dia miantso an'ilay anarany dia atao an'ilay batisa ao aminy dia ao irery ihany zany no afaka io fahotana io. Izay mahatonga ana miteny hoe tsy marina mihitsy raha misy ilaza fa hoe miantso anarana hafa nefa ilaza fa tsy mpanota. Fa eto izao ny soratra masina dia mbola manamafy ny mahazava-dehibe an'ilay anarana ihany fa hoe tena hoe miantso an'ilay anarany dia atao batisa ao amin'izany anarana izany izay vao misy ilay fanadiovana ho afaka amin'ny fahotana sy ny fandraisana ny fanahy masina. Satria iny fanahy masina izay ho raisina ao amin'ny batisa iny mihitsy iny no ahatonga an'ilay olona anankiray ho lasa tena hoe tsy manota intsony izy araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly moa zany 2:2 dia ny 9:7 ao Asan'ny Apôstôly 2:9:7 dia miteny hoe manomboka amin'ny 9:7 moa zany hoe ary raha nandray izany ozy izy ny olona dia voatsindrana tampono ka nanao tamin'ny Petera sy ny Apôstôly namany hoe rahalahy inona no ataonay ary hoy Petera taminy mibeba ary ao ka atao batisa amin'ny anarany Ahosoa ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary anareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Rehefa nibebaka zany ny olona anankiray ary atao batisa amin'ilay anarany, zany hoe ny finonan'ilay anarany mihitsy zany no anaovana an'ilay batisa dia mandray an'ilay fanahy masina. Dia iny fanahy masina izay raisiny ao amin'ny batisa iny amin'izay no hitarika azy ho amin'ny marina rehetra ahatonga an'ilay olona rehefa vita batisa izy ho lasa olona tsy manota intsony satria araka ny teny ao amin'ny Jaona 4:17 moa dia hoe
jaona toko 13 fa rehefa tonga ny fanahy famarina izy dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Zay zany midingana tsy maintsy arahana zay rehetrarehetra zay ahatongavana amin'le hoe ho lasa olona tsy manota intsony ny olona madame Siriana. Zany hoe toriana aminy zany Ahosoa, ka rehefa mino any Ahosoa izy ary tena hoe hibebaka hiala amin'ilay fahotana ary tena hoe tiany mihitsy zany hoe ho lasa tsy manota intsony zany satria io Andriamanitra tsy tia fahotana dia atao batisa izy dia diovina ho afaka amin'ilay fahotana izy eo amin'izany batisa zany dia mahazo an'ilay fanahy masina izy avy eo ary eo amin'ny Ahosoa ihany no azahoana an'izay fanahy masina izay. Mino any Ahosoa ihany no mahazo an'izay fanahy masina izay. Tsindriana tsara, mino any Ahosoa ihany mahazo an'izay fanahy masina izay. Dia izay no mahatonga an'ilay olona miaraka amin'ny Ahosoa ho lasa tsy mahay an'izany manota izany intsony ary tsy tia an'izany manota izany intsony. Ao amin'ny filazantsara ny jaona toko 7:7 sy ny 7:30 moa no milaza an'izay mihitsy hoe ny olona mino any Ahosoa no mahazo an'izany fanahy masina izany satria izy miteny hoe izay mino azy izy dia isony rano velona miboboka eo akibony araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny fanahy izay forasy ny mino azy izy no nolazainy tamin'izay. Ka ny finoana any Ahosoa izay ilay andraisana an'ilay fanahy masina zany ary ilay fanahy masina raisina ry amin'ny batisa ilay izy. Ny teny ianao teo hoe toriana amin'ilay olona Ahosoa dia mba hahatonga azy ho afaka amin'ny fahotana. Nefa ny nareo hitory nefa ny ilay baiboly ampiasaina Jesosy ny tena mibahana misoratra ao anatiny. Izany hoe raha diso zany ilay Jesosy maninona no ampiasaina ihany ilay toko sy andininy rehetrarehetra ao anatin'ilay soratra masina. Ia, ilay Jesosy aloha tsy Jesosy ny tompony teny ao anatin'ny soratra masina io. Fa io Jesosy io zany dia mpisandoka sy mpisoloky izy io. Zay io Jesosy io. Raha mamaky anie tsika madame Siriana zao raha mijery zao tsika ny fiandohan'ny baiboly mihitsy ny fiandohan'ny baiboly na baiboly dika teny malagasy io azy dia any amin'ny fiandohany dia hoe ny soratra masina ozy izy dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao nadika avy tamin'ny teny Hebreo. Zany hoe ny tena tompon'ny soratra masina zany dia ny Hebreo. Zany hoe ny orizinalina ny soratra masina zany dia ny teny Hebreo. Ny anarana voasoratra tao amin'ny soratra masina Hebreo zany dia anarana tamin'ny teny Hebreo no tao anarana tamin'ny teny Jiosy. Fa rehefa nanao fandika-teny zany nanomboka teo amin'ny Grika sy ny Romanina moa zany no tena nanovana io anarana io. Dia ireo anie no nanovana io anarana io ka io anarana hoe Jesosy eo anatin'ny soratra masina io anarana Grika sy Romanina izy io no nampidiriny zareo tao. Zany hoe rehefa maty zany ny apôstôly ka nandika an'io soratra masina io zany ny Grika sy ny Romanina dia nesorony zareo tao anatin'ny soratra masina ilay anarana Jiosy, ilay anarana amin'ny teny Hebreo fa nosoloany zareo an'io anarana hoe Jesosy io. Ny frantsay manao hoe Jésus, ny anglisy manao hoe Jesus. Zany hoe anarana misandoka zany io anarana Jesosy io. Ny teny rehetrarehetra ao anatiny io dia tenin'ny Ahosoa daholo io. Tsy misy tenin'ny Jesosy io na kely azy. Ny nanao an'io asa rehetrarehetra ao io Ahosoa daholo nanao an'io. Io le hoe nateraky ny Virjina, Ahosoa no nambarany amin'izany. Ny nambarany mpaminany Israeliana, Ahosoa no nambarany mpaminany Israeliana. Ny nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana, Ahosoa no nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ny nandatsaka ny rany, lay maty noho ilay fahotana dia nalevina ary natsangan'Andriamanitra. Ahosoa daholo nanao an'izany. Reny teny rehetrarehetra ny samborin'ireto olona miaraka amin'ny Jesosy reto reny hoe Romanina toko 9:2 teneniny teo reny hoe ao amin'ny Ahosoa ny lalàn'ny fanahinaina na afaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Tenin'ny Ahosoa daholo reny fa tsy tenin'ny Jesosy reny. Fa zany Jesosy zany mpisandoko zany, mpisoloky zany Jesosy zany. Fa tsy tompony io teny ao amin'ny soratra masina io mihitsy zany Jesosy zany. Ino tenena zany hoe ilay soratra masina tsy niova fa ilay anarana. Zay tena izay mihitsy. Io soratra masina io tsy diso ny soratra masina ny namadihana azy ho amin'ny teny malagasy, na ho amin'ny teny anglisy, na ho amin'ny teny frantsay. Fa nanovana io anarana io kosa, izay ny tena fahadisoana tena goavana mihitsy. Ka Ahosoa ilay tena tompony io teny io. Ahosoa ilay tena tompony io soratra masina io. Fa nytaniko manaraka indray evanjelisitra ilaina hoe ianao zany tena mivohy be mihitsy hoe mila miverina amin'ilay anarana original Hebreo sy ny sisa. Maninona kosa nefa anareo tsy miverina amin'ilay lalàna original koa any Hebreo hoe tandremana ny dity folo taky ny ataon'zareo fa inareo ravana indray ny dity folo. Tena izay mihitsy le tsy hitovizan'ny fiangonana Ahosoa amin'ny rehetrarehetra mihitsy moa dia io le fandravana dity folo io ary
io moa saika ohatrany hoe tena nahafantarany olona azy ary tany aloha be tany mihitsy satria zany isan'ny tena fampianarana ny voizina tena amatona ny maromaro mihitsy dia io resaka faravahan'ny didifolo ary za koa raha dia mbola hanamafy mihitsy ary anizingizina mihitsy ihany koa fa izay koa no mbola pirofo mahampanota sy ny mahatsizy an'ireto zareo miantson'i Jesosy sy mitandrina ny didifolo ireny. Zany didifolo zany ilazarako fa mbola tena hoe mahampanota anareo. Tsy nomen'Andriamanitra ny hafa firenena mihitsy zany madame Sirena. Fa ny didifolo sy io lalàna Mosesy io dia fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo irery ihany. Izany didifolo sy raha vao miresaka hoe lalàna Mosesy moa zany tsika na lalàna Mose zany dia ao anatin'izay ao ny didifolo, tsy afa-misaraka amin'izay ao. Izy io moa zany fahadiso-kevitra ho an'ireto oloreto mihitsy le hoe mampizarazara ny ohatrany hoe tsaratsarandro zareo ny lalàna ao anatin'ny didifolo zany, ohatrany hoe avahany mbola idirako daholo moa izay zavatra rehetrarehetra, ohatrany hoe nesorony zareo tao ny resaka fisoronana dia misy lalàna esorony zareo tao sy ny sisa sy ny sisa. Fa io bolongana fanekena anankiray izy io, tsy folo ihany izy io. Raha ny voalazany zareo mpandinika mahakasika an'izy io dia eo amin'ny 3,100 ao no isan'io lalàna ao anatin'io fanekena ny fanaovan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely io. Ary izay satria misy ny mety hoe tsy mbola mahafantatra an'izay zavatra izay fa somary dira kely izay zavatra izay hoe io lalàna Mosesy io izay ao anatin'ny didifolo fanekena ho an'ny zanak'Israely rery ihany izy io, tsy nomena ho an'ny hafa firenena. Ny fitandremanareo an'io zao dia efa fahadisoana lehibe sady ho anareo zany zavatra zany, ary efa fahotana ho anareo ny fitandremana an'io didifolo satria raha mamaky tsika ny voasoratra amin'ny bokin'ny Exodosy 7:20 Exodosy 7:20 dia manomboka eo amin'ny 9:7 ao dia milaza an'izao teny zao izy. Exodosy 7:20 ilazako aminareo hoe tsy nomen'Andriamanitra ny hafa firenena zany fa fanekena ny fanaovan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely rery ihany. Dia hoy izy Exodosy 7:20 dia manomboka ny 9:7 ary Mosesy niakatra amin'Andriamanitra dia niantso azy avy ato tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatry ny voromahery ary napakanisako anareo ety amiko. Koa ankehitriny raha iaino feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa antany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo tenireo no lazainao amin'ny zanak'Israely. Eto zany dia isy fanekena omena ary ilay fanekena eto dia ho an'ny zanak'Israely rery ihany no hanaovan'Andriamanitra an'ilay fanekena. Eto tsy misy hoe firenena hafa omena an'izany fanekena. Mazava be mihitsy ilay teny eto rehefa niantso any dadabe Mose ho ao tendrombohitra Andriamanitra nampitondra teny dia mazava ny teny hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Nareo tsy zanak'Israely ianareo tsy taranak'i Jakoba ianareo. Inona moa no hitetatetanareo hiditra ao anatin'io zavatra io? Efa mpanota sady ianareo ny dikan'izany zavatra zany. Ary mbola nanamafy ary izy ery amin'ilay 9:1 fa rehefa niteny zany izy hoe koa ankehitriny izy raha iaino feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa antany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo tenireo izy no lazainao amin'ny zanak'Israely. Zanak'Israely zany neto no hifanaovana an'ilay fanekena. Dia io fanekena io moa raha mamaky tsika manomboka eo amin'ny 20 amin'izay fantatrao zareo tsara zany teny zany Exodosy 20 dia manomboka teo amin'ny 1:1 eo amin'izay hitanisan'ilay fanekena amin'izay Andriamanitra. Dia jerevany vao manomboka fotsiny ny fanomezana an'ilay lalàna dia izao no voalazany eo amin'ny 2:2 dia vakoiky manomboka amin'ny 1:1 aloha dia laza izao teny rehetra izao izy Andriamanitra ka nanao hoe tsy ovakitsika manontolo moa zany fa ilay tiako hatongavana fotsiny hoe izao no avahan'Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona nandevosana. Olona noentina nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta zany no omena an'ilay lalàna. Nareo nga noentina nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Izy tamin'ny razanareo no noentina nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. No hitetateta hitandrina an'io ianareo. Sady efa tsy zanak'Israely nareo tsy noentina nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Inona moa zany no hitonatonana anareo amin'ny zavatra tsy nataonareo? Zany mbola pirofo mampandika lalàna sy mampanota anareo ary tsy mahafantatra akory mahakasika an'io lalàna io.
dia nytanisany eo amin'izay moa Andriamanitra zany. Dia ilazako an'ilay hoe tsy folo ihany izy io, fa nanomboka teo amin'ny 17 manomboka teo amin'ny 17 moa zany noho ny amin'ny taotry ny olona tamin'ilay hoe nandreny kotrokorana sy ny feonanjomara sy ny nahita ny elatra sy ny telo-potra ny voatsetroka, dia noho ny amin'ny taotra sy ny ororon'ny olona dia niteny tamin'ny Mose amin'izay ny olona hoe aoka ihany moa izy ianao no hiteny aminay dia ihay amin'izay fa az'Andriamanitra no miteny aminay fa sao dia maty izay. Dia izay no natonga ny hoe nijanona teo amin'ilay teny folo Andriamanitra fa Mose naka an'ilay toy an'ilay lalàna tao amin'Andriamanitra teo. Dia izay no natonga an'ilay hoe nanoratana anazy koa tao anatin'ilay vato fisaka, ilay teny anankifolo satria vavolombelona izy iny. Izay mantsy mahavato fisaka amin'ny vavolombelona iny hoe vavolombelona fa efa niteny ny fanatrika tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Fa rehefa tonga i Mose naka ny toy an'ilay lalàna tao amin'Andriamanitra tao dia nanoratra ny boky amin'izay araka ny hita ao amin'ny Exodus 4:20 dia iny boky iny avy eo izay nirakitra ny lalàna rehetra, mbola tsy nisy resaka vato fisaka teo. Iny amin'izay avy eo no ny fanaovana fanekena, iny ilay nandatsahana ranom-bola, nandatsahana raha zany nafafy tamin'ny boky sy ny vahoaka dia vita mafy ilay fanekena. Dia iny lalàna iny na iny fanekena nomena ho an'ny zanak'Israely iny, tsy nomena ho tandremana mihitsy any amin'ny toerana hafa, fa nanomezan'Andriamanitra n'izy iny ho tandremana dia mba ho tandremany zareo ao amin'ny tany Kanana ihany koa no nanomezan'Andriamanitra ny zareo an'iny ho tandremana. Mbola fahadisoana ho anareo ihany koa izay. Inona moa no hitandremanareo? Aiza ny lalàna ao anatin'ny bokin'ny Mose io milaza fa azonareo atao no mitandrina an'io aty Madagasikara aty. Fa mbola fahotana ho anareo koa zany zavatra zany satria ny lalàna dia milaza. Fa aleo aloha mafisy kely amin'ilay Salamy 7:120 ilay Exodus efa nivakitsika teo. Salamy 7:120 dia milaza an'izao teny izao izy hoe milaza ny teny amin'ny Akôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatr'izay. Dia mbola manamafy ihany ny teny fa tsy natao an'ny hafa firenena mihitsy ilay lalàna Mose sy ny didy folo. Tsy nomena ho an'ny hafa firenena fa tena hoe ho an'ny zanak'Israely. Ary ho tandremany zareo ao amin'ny tany Kanana no antony nanomezan'Andriamanitra azy an'iny, zany hoe hitondran'Andriamanitra zareo hiditra ho any amin'ny tany Kanana mba hahafahan'izy ireo miaraka amin'Andriamanitra dia mba ho tandremany ao amin'ilay tany Kanana. Deutéronome 4:4 dia miteny an'izao teny izao izy manao hoe ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo arahanareo mba ho velona ianareo ka hiditra sy handovany tany izay omeny avy Andriamanitra ny lazanareo ianareo. Zany hoe mba ho tafiditra amin'ilay tany Kanana zany izy no antony nanomezana an'iny zany mba hahafahan zareo miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa tonga ao indray izy dia io no tandremany eo amin'izany tany Kanana zany. Araka ny teny voasoratra atao amin'ny Deutéronome 4:1 manao hoe ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitra reo ampianarina anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehanareo olovana. Any amin'ilay tany izay alea olovana zany no hitandremana an'izy io. Mbola nanamafy an'izany ary moa ny Deutéronome 4:12 dia ny 1 ato manao hoe izao ny didy sy ny fitsipika izay ho tandremanareo arahinareo any amin'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny lazanareo anao olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambonin'ny tany. Dia izany lalàna rehetrarehetra zany anefa izay hitantsika teo hoe fanekena ho an'ny zanak'Israely fa tsy omena ho an'ny firenena-kafa. Hitondran'Andriamanitra zareo hiditra ho any amin'ny tany Kanana ny nanomezana an'iny ary ho tandremana eo amin'ny tany Kanana. Lalàna sady tsy azo anampiana tsy azo anesorana zany. Izay ilay nanaovana fanekena nandatsahana ra ary vita mafy. Araka ny teny ato amin'ny Deutéronome 4:4 Deutéronome 4:4 manao hoe aza ampianareo izy ny teny izay andidiko anareo ary aza anesoranareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Tsy azonareo anampiana zany ilay hoe tsy nomena ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Tsy azonareo anesorana. Tsy azonareo anampiana ary tsy azonareo anesorana ihany koa ilay hoe ho tandremana ao amin'ny tany Kanana irery ihany izy io. Ary mbola ato anatin'ity bokin'ny Mose ity ihany, bokin'ny lalàna ity ihany koa zany mbola manizindizina sy manamafy fa tsy misy firenena na dia lehibe aza nomen'Andriamanitra n'izany lalàna Mose zany na izany didy folo zany. Araka ny teny ato amin'ny Deutéronome 4:4 ato manao hoe ary iza ny firenena ozy izy na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka an'izao lalàna rehetra izay ataoko eo anatrihanareo an'io zao. Zany dia mbola manamafy hoe tsy misy firenena na dia lehibe aza mba manana an'izao lalàna izao izy izay omeko ataoko eo tao anatrihanareo an'izao izy Mose tamin'ireto zanak'Israely rehetra. Ka inona moa zany no hitetatetanareo hiditra ao anatin'izany zavatra izany?
ary eo amin'ny Deutéronome toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa aloha moa izy andininy voalohany mbola nanamafy an'io teny io koa hoe tsy azo anampiny zany teny zany ary tsy azo anesorana ihany koa Deutéronome toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany. Izay rehetra andidiko anareo izy dia tandremo mba rahinareo aza ampianao zany ary aza anesoranareo fahadisoana ho anareo zany mitandrina an'io. Teo moa navahanao ny resaka fisoronana. Ahoana moa zany ianao no mitandrina le didy folo nataonao aiza koa zany io resaka fisoronana io ary mbola ilazako aminao fa mbola mahampanota anao satria ny lalàna mosi ny fanafana amin'ny fahotana ao anatin'io lalàna io raha mitandrina an'izany didy folo zany ny olona dia io lalàna amin'ny fisoronana Levitikosy toko faha 9 araka ny voalazany manomboka amin'ny andininy voalohany eo fa tonga dia vakio ery amin'ny andininy faha 430 ery fa ny lalàna ny fanavotana ho fanafana amin'ny fahotana dia io voalaza amin'ny Levitikosy toko faha 9 ka rehefa tsy nanao an'io zany ianareo dia efa izay no midika fa efa mpanota sahady ianareo rehefa tsy nanao an'io lalàna ny fisoronana io satria raha vao miresaka didy folo ny lalàna ny fanafana amin'ny fahotana dia io famonoana ondry famonoana ondry io voatanisany ao amin'ny Levitikosy toko faha 9 io. Raha ohatra indray ka hampiditra n'ilay zanak'Andriamanitra indray nareo hoe hisolo an'ilay fisoronana, izy aminareo koa moa no miteny fa azo ampidirina ao anatin'io misolo ny fisoronana io ilay zanak'Andriamanitra ilazanao an'ilay hoe izy nefa nanao fisoronana dia izay mahatonga ny olona hoe miaraka amin'ny lasa tsy mpanota. Izany koa dia mbola fahotana ho anareo ihany koa izany ary mbola fahavetavetana ho anareo ihany koa izany. Ahoana moa no ahafahanareo apiditra an'ilay zanak'Andriamanitra raha ohatra ka le tena zanak'Andriamanitra tokoa miaraka aminareo nefa zany laza tsy izy ho miaraka aminareo ary izay mbola matsy izy an'io Jesosy miaraka aminareo. Ahoana no ahafahanareo mampiditra azy ao anatin'io satria ny lalàna ao anatin'io dia miteny fa tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana. Rehefa ondry na omby na ohatran'izany vonoana atao fanatitra fanafana amin'ny fahotana tsy azonao esorina atao zany ka hosoloanao an'i Jesosy fa izay no mahatsizy an'iny Jesosy iny mpandika lalàna sa manosooso ny lalàn'Andriamanitra ka ny esorony tao ny lalàna amin'ny fisoronana dia nampidiriny tao ny tenany hosolon'ilay lalàna amin'ny fisoronana. Jereo amin'izany moa mahatsizy an'ilay Jesosy mampandika lalàna an'ilay Jesosy sa manohitra fotsiny an'izao ny soratra masina izay miteny hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana. Ary amarana kely anazy dia hoe iny didy folo iny ene na iny lalàna iny dia io Andriamanitra io mihitsy ene madame Siriana efa nandravany iny ihany koa le Andriamanitra Yahva no nandravany io ihany koa satria ny fisoronana mihitsy ihany koa na ohatra koa zay nareo zany hoe mety teny hoe anao ny fisoronana ihany koa io fisoronana izay fototry ny lalàna io mihitsy aza no efa tsy ilaina ary tsy misy ilavany mihitsy zany hoe ilay fisoronana izay fanafana amin'ny fahotana mihitsy no efa nompitehany sy noravany ihany koa araka ny voasoratra ao amin'ny boky Isaia toko faha 19 andininy fahatelo no izany zany na anao fisoronana zany ny olona anankiray hitandrina ny didy folo na tsy anao fisoronana izy zany dia efa mpanota foana zany ny olona mipetraka ao anatin'ny didy folo io. Ny fitandremana an'ilay didy folo zany efa mahampanota anazy. Ny tsy fanaovana fisoronana izay lalàna ao anatin'ilay izy tsy azo anampiana tsy azo anesorana efa fahotana. Le lalàna fisoronana izay manafaka fahotana ihany koa nefa efa nofoanana dia mbola mpanota foana ihany koa zany ny olona mipetraka ao anatin'io rafitra io araka ny teny voasoratra ao amin'ny satria izy mihitsy nefa tsy tia tsony an'izany ary rehefa nialany tanteraka zany nravany tanteraka ka rehefa nravany zany le fisoronana izay fototry le lalàna ny dikan'izany le lalàna sy didy folo mihitsy zany efa tsisy ilany azy tsony araka ny teny atao amin'ny Isaia toko faha 19 andininy fahatelo hoe izay mamono ombo izy dia ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamono akavozina alika izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatrany manatitra rakisoa izay mandory didikazo manimpofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatrany misaotra ny sampy dia hitantsika amin'izany hoe efa tsisy ilanana azy tsony zany ilay resaka didy folo ny dikan'izany satria ilay fototra mihitsy azy satria io mantsy ny fototra io fisoronana io araka ny teny eo amin'ny raha mijerytsika eo amin'ny Hebreo toko faha 7:1 dia hoe io mihitsy no fototry ny lalàna Mosesy io fisoronana io ka ny fototra mihitsy azy zany izay fanalana ny fahotana nefa ndravan'Andriamanitra efa tsisy ilany anazy tsony dikan'izany dia didy folo mihitsy koa zany efa tsisy ilany anazy tsony efa tsy amin'izany tsony zany tsy amin'izany rafitra zany tsony mihitsy zany no anontonany io Andriamanitra io fa tena efa aty amin'ny fanekena vaovao Yahosoa le manafaka amin'ny fahotana izay miaraka amin'ny tsy manota intsony.
efa mihoatra be moa ny leranao fa iverenako mena ny zareo le mihoatra fa fanontaniako farany ianao hoe zany hoe le anarana zany no avy amin'ny jiosy izy ianao famonjena le anarana ihany zany ve no maha hoe jiosy avy amin'ny jiosy ny famonjena fa le lalàna ny jiosy zany tsy avy amin'ny jiosy tsy misy dirany hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena le lalàna araka ny efa nazavaiko teo hoe le lalàna zany a izy iny a tsy nomena ho an'ny hafa firenena zany hoe tsy misy idiran'le hoe zay le tiako azavaina tamin'le le teo zany le lalàna zany tsy nomen'Andriamanitra ho an'ny hafa firenena fa ny nomen'Andriamanitra ho famonjena ho an'ny hafa firenena zany fanekena ho famonjena ho an'ny hafa firenena dia io Yahoshua io mihitsy zany fanekena ho famonjena ho an'ny hafa firenena zany satria ny mpaminany ihany koa nefa nanondro sy nanambaran'izy io zany araka ny teny voasoratra zao raha mijerytsika ao amin'ny boky ny mpaminany Isaia toko fa 12 dia manomboka ny 5:1 dia milaza an'izay teny zay izy Isaia toko fa 12:1 dia miteny hoe izao iavao izy efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao ary aro anao ka anomeanao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa mitondrona amin'izany moa dia tsisa fa Yahoshua no ambarany hoe ho fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa io zany no fanekena iarahany zay rehetra teo vovontsy amin'ny olona Andriamanitra nahary sy nampisy ny zavatra rehetra io dada iayava moa zany ary mbola namafisiny moa zany izy io ato amin'ny Isaia toko fa 7:20 andininy fa enina Isaia toko fa 7:20 dia hoy izy hoe eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka anandratra amin'ny firenena koa ianao sy apodin'ny Israely sisa voaro fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany dia amin'ny 9:9 izy hoe izao no lazainy ava tamin'ny taona fankasitrahana ny enoko anao ary tamin'ny andro famonjena ny namonjeko anao dia hiaro anao ka anomeanao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandovanylova izay efa raha misy zany ny fanekena vaovao fa na Yahoshua aza rehefa niaraka nihinana tamin'ny mpianatra izy dia izay le nambarany ao amin'ny Matthieu toko fa 9:20 Matthieu toko fa 9:20 dia ny andininy fa 7:20 Matthieu toko fa 9:20 andininy fa 7:20 dia miteny izy hoe fa ity izy no rakony amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka zany hoe tena misy mihitsy zany ny fanekena vaovao dia le fanekena vaovao io zany tsy izy io fa Yahoshua io fanekena vaovao ary ny rano mihitsy no nalatsaka ho an'izany fanekena vaovao zany dia ao anatin'ny fanekena vaovao io mazava ho azy fa tena misy lalàna mihitsy koa anatin'ny fanekena vaovao io dia io lalàna amin'ilay fanekena vaovao io mihitsy indray no lalàna arana dia zareo reto moa mampifangaro an'ilay izy zany hoe raha vao mahita didy zareo anatin'io baiboly io dia didy folo foana no avy hatrany dia tonga ao anatin'ny saingo zareo fa tena misy mihitsy ny lalànany Yahoshua tena misy mihitsy ny didiny Yahoshua araka ny teny voasoratra zao ato amin'ny Jaona toko fa 12 andininy fa 7:20 sy ny fa 9:20 dia miteny an'izao teny zao izy aloha tonga dia amin'ny 9:20 mivakitsika Jaona toko fa 12 andininy fa 9:20 satria izao tsy niteny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy azay ho lazaiko sy izay ho toriko ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny koa izay lazaiko dia lazaiko arak'izay no lazainy iray tany zany hoe tena misy mihitsy zany ny didiny Yahoshua dia io le didy ao amin'ilay fanekena vaovao zay no natonga amin'ny Paoly apôstôly niteny ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 7 andininy fa 1:20 niteny hoe kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra fa eo ambanin'ny lalàna Yahoshua dia ho an'ny olona manara-diany Yahoshua amin'ilay fanekena vaovao zany dia io lalànany Yahoshua eo amin'izay no lalàna arahana sy tandremana zany ho an'ny olona miaraka amin'ny Yahoshua zany sotra betsaka ny evanjelistra lalaina mihoatra 10 minitra be zao moa zany ny leranao dia ameko an'zareo angamba n'izay 10 minitra zay fa mba ezahantsika hoe tena respektena le lera satria raha vao mihoatra zao ny ianao dia lasa mena dia mihoatra dia etsika zany mandra-paraina ny andro dia anao reo avy hatrany any angambany raha misy mbola anampiana ny anampiana azy angambany dia zao hoe niako ny rahalahy ato aloha mba ho hita le izy hoe mitovy ve le zavatra raisinay dia izy aloha ny amaly azy dia ao amin'ny tapany faraparany azy any mamaly amin'le izy dia meko foana le lera dia mba hainareo misery rahalasy
ny ao anatin'ilay fiangonana mivavaka amin'ny ray sy fanahy sy fahamarinana zany tsy mifangaro le didy sy lalàna. Dia mivavaka amin'ny ray sy fanahy sy fahamarinana zany a manavaka an'izay hoe didy a dia an'Andriamanitra, fa le lalàna mena nitazaina ny zanak'Israely. Dia ireo zany mahatonga anay miteny hoe le sabata Hebreo 4 le momba ny sabata zao, le sabata zao ao anatin'le didy zay a. Dia any amin'ny Hebreo 4:4 hoe mbola misy sabata firavoravoana ho an'ny olona, fitsarana ho an'ny olona masina ihany. Dia ovino io sabata fitsarana ho an'ny olona masina io, taiza io sabata io zany, tany amin'ny didy io ve sa tany amin'le sa tao amin'le lalàny Mosesy? Satria ny anay zany miavaka tsara mihitsy ny hoe ny didy hafa dia ny lalàna hafa, fa tsy mitambatra ny didy sy ny lalàna amin'ny mivavaka amin'ny ray sy fanahy sy fahamarinana. Zany hoe nareo amin'le hoe mandravady le hoe tsy mitandrina didy folo fa le sabata fitsarana zany le sabata tenenina ao anatin'ireo zavatra voalaza ny evangelista. Satria le sabata fitsarana tsy ao anatin'le didy folo, dia le sabata fitsarana zany le sabata resahanareo ty sa hoe ahoana? Le sabata mikambana ao anatin'le didy folo any, nefa ty amin'ny Hebreo 4:4 izy mbola mipetraka any le sabata. Ny dikan'le sabata io le fiandrianan'Andriamanitra rehefa nanao ny tany, nanomboka nanao any tany sy ny zavatra rehetra teo Andriamanitra dia le nitrahatra tamin'ny andro sabata. Dia zay zany le anay zany miavaka mihitsy le izy ny didy a noentina ny lalàna noentina tazaina ny zanak'Israely teo an'le fanekena voaloha. Zay tsy mitandrina ny lalàna reto. Zany hoe tsy le sabata zay le lalàny Mosesy lazain'ny evangelista teo, tsy mitandrina ny lalàny Mosesy zay a, fa le didin'Andriamanitra tsy rava aminay, satria le didy a fiandrianan'Andriamanitra. Tsy mitandrina le lalàny Mosesy nareo, fa le didin'Andriamanitra tsy rava. Le didin'Andriamanitra inona aloha io didin'Andriamanitra resahany? Le didin'Andriamanitra tao anatin'le didy folo. Ratsy ve le didin'Andriamanitra raha tsy misy teny manao ohatr'izao? Aza mandohalika ny sarin-dravatra voasikotra. Dia tsy maninona ve fa tikaina io fa rava io dia andao indray andohalika ny Andriamanitra sarin-dravatra voasikotra tsika. Na ohatra koa ame ohatra ray zavatra maro miteneniny tao na hatramin'ny fanajana ny inona ray aman-dreny, dia ratsy ihany koa ve le zavatra tao amin'ny didy folo zay izy io mantsy raha tena mamakafakara baiboly dia misasaka le izy ny sasany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zay le didy, dia ny sasany ihany koa fanomeza le fahendrena eo amin'le ray eo amin'le mpiara-velona. Zay io zany raha mahay mamakafakara baiboly. Dia ao anatin'io zany zay tsy mandrava ny didy folo mihitsy zay, satria zany ny fiandrianan'Andriamanitra. Fa zay kosa rava ny lalàny Mosesy, satria zay nanaiky an'i Jesosy Kristy zay ho mpisorona be le makany amin'ny Hebreo 4:4. Zany hoe tsy lalàny Mosesy zany le didy folo. Tsy lalàny Mosesy aminay, fa fiandrianan'Andriamanitra. Afaka mandray fitenenana amin'ny anay. Mbola ao amin'le sabata ihany zany tsika. Isaia 4:9 ary. Isaia 4:9 tenedin'ny voalohany sy manaraka. Izao no lazain'i Jehova: tandremo ny rariny ary manaova ny rariny, fa efa madiva iseho ny famonjeko. Sambatra ny olona izay manao izany dia ny zanak'olombelona, dia ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady miaro ny tanany tsy hanao ratsy akory. Sambatra ny zanak'olombelona, fa tsy hoe sambatra ny jiosy, fa sambatra ny zanak'olombelona. Dia zay zany zanak'olombelona zao sambatra, satria maninona mitandrina n'le sabata araka io lazainy eto amin'ny Isaia io. 9:1 ary efa ny hafa firenena izay efa nanaiky hanompo an'i Jehova, tsy hanao hoe esoron'i Jehova tsy isan'ny olony tokoa aho, fa aoka ny onoka hanao hoe indro, aoka ny onoka tsy hanao hoe indro azo maina aho. Fa izao no lazain'i Jehova: ny amin'ny onoka izay mitandrina ny sabatako sy mifidy izay sitrako, io le zanak'Andriamanitra le sitraka.
sy mitana mifanekena io le fanekena vaovao io le lalan'ny fananaina dia anaovako fahatserovana sy anarana ao amin'ny tranoko sy ao amin'ny mandako zay rehefa le anarana eto zany miova vaovao mihitsy le anarana zay zao taloha narean'le anarana hoe ambasadeurany Aosoa Samson Edouard zao zay maheno le ambasadeurany Aosoa Elia Ziadia zany hoe fanarana roa zany zao na le ampiasainareo eto fotsiny zany zao dia fanarana roa nahoana izy zany tsy atao anarana ray io le nilazaiko taminareo ndrasaloha aza tapahana le izy fa satria anany zay le hoe jereo fa Isaoly zao zay fony Isaoly ary nareo miteny hoe nareo ve dia lehibe noho le nananina an'ity sy le ohatran'izao sy ohatran'izao sisa dia hoy zay aminareo hoe nareo ve ary lehibe noho Isaoly nareo ve nahita maso an'ny Saoly nahita maso an'le zanak'Andriamanitra noho Isaoly fa izy ary nahita an'le zanak'Andriamanitra maso mihitsiny ary nataony tamin'ny teny Hebreo mihitsy le anarana mba ho fantatry Saoly le anarana satria raha nataony tamin'ny teny malagasy io tsy azo soa zay mahatonga ny rehefa nanany izy dia novaina Paoly amin'izay le anarana dia nametraka izy re tompoko any amin'ny Filipianina toko faha-efatra misy teriery amin'ny nofo va eto amin'ny fahafantarana an'izany anarana izany teo amin'ny jiosy za ozy Paoly Hebreo sady fariseo avy amin'ny fireneny fokony Benjamina ary atao amin'le fitandremana ny lalàna io tsy nanatsiny mihitsy nefa tsy naninona zany nefa tsy nahamarina zany noho ny fioaran'ny fahatsarany Kristy dia ataoko taimboraka zavatra rehetra fanontaniana napetraka nareo ihany no avalonay aminareo satria ny fiangonanay ny lazaina teo amin'le voalohany teo manao hoe ny orona tamin'ny taona 7 zay le namezako azy teo zay dia ity baiboly ity re tompoko zany efa talohan'ny itsanganan'le fiangonana ity nefa voadika amin'ny teny gasy ary zany nisaoranay amin'ny Jehova mihitsiny hoe soa ihany fa voadika tamin'ny teny gasy ity baiboly ity fa raha mbola amin'io sepertora resahanareo io sy mbola amin'io teny grika sy teny frantsay ampiasainareo io tsy azonay io ary zany tsy ampiasainay teny frantsay eto satria izay olona tsy nianatra atateraka an'le tenin'Andriamanitra indro Matio 1:1 izy mideranao ary raiko mpanao ny lanitra sy ny tany ozy fanafenao tamin'ny endro sy ny manatsaina zany fa nomenao an'ny zaza madinika noho izany le endro sy manatsaina resahanareo re tompoko nandikan'le 10 daholo zanak'olombelona reo tokony hitandrina an'le sabata rehefa natao iny le sabata nititsaindro zareo daholo le izy fa izahay ilay zaza madinika aty oriana sisano miazona an'izay sabata zay nareo olona goavana be nanam-pahaizana sy ny sisa reo afaka mamadivadika sy mandresy lahatra zany marina tokoa le izy fa tsy tandremana le 10 tany amin'izy amin'ny firenen-kafa satria mbola tsy latsaka le raha zay le namezako an'le Efesianina hoe oloko azo nareo tany amin'ny fanjakan'ny Israely fa rehefa latsaka le rahan'i Kristy izy nampanakekezina amin'izay tsika dia niravana amin'izay le lana misy didy mampisaraka mahajios sy jailisa zay le nambaran'ny Paoly tarehy tsinotsinona ary le famorana inona no atao hoe famorana ary tsinotsinona ny tsy famorana fa mitandrina ny didin'Andriamanitra ozy no izy noho izany rehefa raisitsika zany le izy eto dia zao hoe zay aloha tsy mahafantatra an'ilay zavatra tianareo atongavana samy manana ny atongavantsika zay rehefa mahita an'le didy dia didy folo foana aloha zany zay ny ambaro satria hoe raha misy milaza manao hoe mahafantatra an'Andriamanitra nefa tsy mitandrina an'le didin'Andriamanitra angamba zay ny tonga dia azahoana azy dia bandaika koa izy nefa nareo tsy mitandrina zay mitandrina didy zay fa tsy mitandrina lalàna misaraka arony anay zay le nazavaiko teo dia zao zany ny zavatra tiatsika atongavana nefa neo fantaniko hoe tsy mitandrina le lalàna reo nefa sarotiny be amin'le sabata nefa le sabata lalàna didy le sabata fa tsy lalàna le sabata nefa nareo mitandrina le sabata didy le izy dia zay dia mahatonga anay mitandrina an'le didy teny hoe voaka miditra be zany le resaka izy madame Siriana efa hoe ianareo zany efa avato amin'le fiangonana dia tsy afaka ny anetry tena mihitsy nareo hoe diso zany zay fa izahay koa eto zany tsy afaka ihany koa zany zay hoe anadiso an'izay zavatra efa napetraka Andriamanitra zay satria
nafenina tamin'ny endry sy ny manan-tsaina le izy fa matoana miasista satria ianao no nanatona fa tsy hoe zay no nanasa dia amin'asany ianao matoa nasa nanatona anay dia manana zavatra hiporofona hoe diso ny ato amin'ny ao soa dia nefa ilay zavatra etinao sady makany any amin'ny jesosy ianao makany ato amin'ny ao soa afangaronao le izy zay matoana mitsabaka foana miditra amin'ilay teninao satria ngambana ny mpiaino any atokantrano ary mahita hoe tsy mikoalina mihitsy ilay teny fa mbola fanontaniako saiko apetrako anao rehefa avy eo ary le saingy hoe so lazainao fa mibodo an'ilay leranao efa sy 10 minitra sisa dia tsy anontaniako minitra sisa misaotra indrindra tompoko raisiko le 10 minitra sisa zany ao anatin'le izy zahay tompoko zany dia zao hoe nareo manao hoe tsy natsony zay teo amin'ilay fandarana fa 7-20 ino le fampianarana fa 7-20 iny zany nahatohana anay satria tanteraka eo aminay ty teny ty mpanjaka voalohany toko 7-10 teny 9-10 mpanjaka voalohany toko 7-10 teny 9 mpanjaka voalohany izy iny sa tasikely ary aloha sa tantara voalohany zay le fehezanteny nafana dia nafana ny foko izy noho ny fitiavako an Jehova zay le tiako vakiana nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an Jehova asa nampanjaka tsy mpanjaka aloha tsy namena azy fa na tantara voalohany izy iny toko 7-10 misy ny tena zay satria nahoana hotahotainareo rehetra le anarana efa voasoratra ato nefa zay tsy mihoatra amin'izay voasoratra ozy ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko 1-4 dia zay zany re tompoko ozy ilay fanambaran'ny ten'Andriamanitra ihany koa ato amin'ny Deutéronomia ato amara-paranako satria efa tongotra le fotoana zany Deutéronomia toko 7 teny 12 sao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy tsy any an-danitra zany ka hanaovanao hoe iza ny akatra any an-danitra aka azy ihany ho arahantsika mba ho hainoantsika sy ho arahantsika ary tsy any an-dafin'ny ranomasina izany ka hanaovanao hoe iza no hiakatrany ho hainoantsika na ho tandremantsika fa eo akaikinao ny teny fa eo akaikinao indrindra ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao anarahanao azy eto zany tsisy hoe tsy maintsy adika amin'ny verina amin'le hoe sepertorahany jiosy mihitsy ty voahazo afaka hifandraisana amin'Andriamanitra nanina fa tsisy irao indray ara zay afaka makany an-danitra haka an'le izy anontany an'Andriamanitra mihitsy hoe iza mihitsy ny tena anaranao Andriamanitra fa voarara zany tsika satria efa nirarany zany ary namafisy Mosesy mihitsy le izy ato 7-7 manao hoe tsy eo aminareo ihany no anaovako izao fanekena sy fianianana izao fa ho amin'izay tsy eto amintsika anio koa eo anatrehan'i Jehova Andriamanitsika sy izay tsy eto amintsika anio koa zany hoe tsika zany tamin'ny vaninandro nanoratana an'izany teny zany tsy nanatrika teo tsika fa nyteneniny hoe tsy ho anareo maheno eto ihany fa ho an'izay mbola tsy naheno eto anio koa zany tsisy aniraka hoe ndana miakatra any an-danitra izy ary tsika nylazan'izany tsy anohatra an'Andriamanitra ve tsika tsy anota ve tsika raha teny zany fa Andriamanitra efa miteny hoe tsisy irahana tsony hoe hiakatra any an-danitra fa voadika amin'ny teny gasy ty fa raha misy miakatra any an-danitra nareo zany dia anontanio le Andriamanitra tompony lanitra hoe iza marina anontanio le Andriamanitra tompony lanitra fa izay mivavaka tamin'ny lazan'izany hoe misaotra Jehova ray satria voadika tamin'ny teny gasy ny soratra masina fa very zay tsy nianatra raha ohatra ka tsy voadika tamin'ny teny gasy ty dia tsy tafiditra tanaty fivavahana mihitsy zay za tsy mahay na teny frantsay na teny anglisy na teny inona sy ny sisa fa ianareo lehibe mpitondra fivavahana rehetrarehetra ireo na fenina aminareo endry sy manatsaina satria nareo mahay ny teny ato sy mandika ato sy mandray zavatra ato sy atsy fa aminay zaza madinika reto dia hoy ny fanambarana ato hoe averika indray mandeha le fanambaran'ny apôstôly Paoly koa zao ny teneniny tamin'ny Timoty ao raha isitsika izay maranaka anazy angamba le hoe tandremo famaky teny mandra-piavaka
Eny ary saminy efa voarécupéré moa le 15 minutes ny ohatra tao amin'ny ianao boribory io 15 minutes dia fanontaniako rairay avy aminareo na ny andany na ny ankilany alohan'ny idiran'ny hoe nareo saminareo ataky ny mahazatra ho an'ny mpanaraka fandarana mazava be dia mba valiana avy hatrany dia mba mahitsy ilay izy satria anatin'ny minitra kely fotsiny ny amalianareo azy atomboko ato aminao angamba le fanontaniana hoe mandrava ny didifolo sy lalà moshe nareo nefa ny ihany koa izany hoe tsy mitandrina ny sabata nefa ny ihany koa anisan'ny hita taty aoriana hoe lasa mivavaka asabotsy ihany koa ny fiangonan'ny fanekena Yahoshua fanekena vaovao fitandremana sabata ve zay sary zay tsy fitandremana sabata ka satria ao amin'ny Yahoshua tsy misy fitandremana andro fa ny lalàny Yahoshua dia ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka amin'ny fanaon'ny sasany ozy izy fa mifananarana aika satria hitanareo fa efa nitonitra ny andro araka ny teny ao amin'ny Hebreo 10:15 moa zany fa somary manaitra le lasa misy sabotsy dia ararotina foana moa rehefa misy ny fotoana zany ahafahana manatanteraka n'izay fiaraha-miangona zay satria raha azo natao mihitsy aza ny hoe nasiana foana isan'andro san'andro dia natao mihitsy zay zavatra zay kanefa nohony amin'ny zava-misy moa dia ny asabotsy sy ny alady moa eo moa ny matetika tsy asan'ny olona dia zay no natonga azy hoe tsy misy fofona didifolo mihitsy n'le izy fa tena hoe ho fanatanterana an'le hoe tsy hamonjy an'le fiaraha-miangona no antony anaovana an'le izy fa tsy resaka didifolo mihitsy rehefa vita ny fiaraha-miangona dia miasa afaka miasa ny manao raharaha afaka manao raharaha izay ny porofo hoe tsy mitandrina an'le lalàna Mosesy mihitsy zany ato amin'ny Yahoshua. Fanontaniana ho anareo ato indray tamin'ny fomba nanao ahoana nazahoanareo an'le hoe fampianarana hoe tsy mitandrina didifolo sy le hoe tsy manota ny miaraka amin'ny Jesosy satria raha ny fanazavana zany hita teo dia misy ihany le lalàna sy didifolo izay tandremanareo dia nefa ny porofo hanazavanareo anazy tamin'ny voalohany Efesiana sy Kolosiana tsy tadidiko toko faharoa avy angambany izay dia ianao koa nefa manamarika fa miaino an'le fampianaran'ny Yahoshua profon'izany zao hoe tsy arako mihitsy hoe misy fandarana mazava be mandeha foana ikaram-pitondra fivavahana izany hoe tena le fampianarana irana amin'ny ambasadeur mihitsy no henonao dia ireo toko sy andinin'ireo nefa ny mandrava le didifolo sy lalàn'ny Moshe izay nitoriany ambasadeur ny Yahoshua izany hoe nalainao tao amin'le fampianarana nitoriany ambasadeur ny Yahoshua zany le mety aminao ve dia tsy hainao ny nampiasa azy misaotra indrindra tompoko amin'ny fanontaniana faliako ilay hoe tsy manaraka amin'ny fandarana mazava be tamin'ny volana marsa no efa nanomboka ny antso dia ho zay hoe tena ny antso tamin'izay ho an'izay nahatadidy an'izay fa ny antso tamin'ny volana marsa hoe izahay mivavaka amin'i Jesosy io le niresahana io sy mivavaka amin'i Jehova fa tsy mpanota dia inona ho any no zavatra ataontsika fa ny tena tianay dia ho akarinareo amin'ny fandarana mazava be zay mba horen'izao tontolo izao koa ilay zavatra zay horenesina ihany koa zany dia rehefa tao moa dia hoe aleo fa ho avy eny aminao zay fa izy nareo no mipetraka dia nomeko ny adresy zany tamin'izay dia ny andry tsy hita herinandro dia namerina ny antso foana tamin'izay ny antso foana tsy nisy nandraitsony ilay telefona dia avy eo rehefa napetraka ny vadiko tao amiko angamba le telefona za koa moa tsy mahay mampiasa telefona zay le masasa madinika mihitsy zany tsy mahay mampiasa dia napetraka tao iny telefona iny ny haiko mampianina fotsiny dia misaonina io dia mandray an'le antso te antso anao dia mametraka an'le numéro dia zay ihany zany no haiko momba ny telefona dia napetraka teo io dia mitsiry tao an-tsaiko indray dia nampidiro crédit dia ny antso tamin'ny Zoma ny antso tamin'ny Zoma angambany izy tamin'ny Zoma dia nazava teo ilay izy dia miakara ianao ety Ambohidrafeto ary dia ho avy ary zay fa andamina-kely satria ny fivelomanay satria samy sahirana daholo zay dia andamina-kely an'ilay fivelomana dia niresaka tamin'ny vadiko dia miheno fotoana hoe afaka mandeha ny talata
dia tamin'ny atalata izay tompoko ny tonga tiany zany tamin'io dia moa betsaka le zavatra anina teo dia fa ketratra ny tena zany hoe tsy afaka hiakatra plateau indray zany. Dia akanjo ny saorana ny Jehovahandriamanitra moa fa izay le etaeta-po hoe tena nafana tokoa ny fo amin'ny fitiavana azy ilaza n'izao fahamarinan'Andriamanitra zao dia voaray anareo soamantsara eto dia anateranay fisaorana be dia be raha poera-tsaina ho valiany ny avo indrindra. So zavatra laninareo zao fa tsy afaka miakatra plateau mihitsy re zao fiangonana amin'ny fanasy fahamarinana izao raha ny toe-bola eo aminay. Dia izay no natonga hoe miantso dia faly zany izay rehetra hoe reo ara zany le zavatra hijoronay mampiseho ny tenanay tokoa izay fa tsy mpanota mihitsiny satria le rafitra ao amin'ny Kristy zany tena mitetraka mihitsy hoe le batisa zany fotoana moa zany tapotra fa io batisa io zany tsy azo averina indroa io satria fanekeny io ohatra ny tao amin'ny Abrahama zao ny famorana tsy averina indroa zany ny famorano nofo. Dia tahaka an'izay koa le Kolosianina hoe natao famorana tsy natao tanana nareo tao aminy tamin'ny batisa. Dia io zany mahatonga anay koa hoe manohatra nareo avy aty amin'ny ambasaderany Aosoa zany zay hoe manao batisa indroa le tompoko nareo fahotana zany satria mamerina ny olona indray zany ohatra zany zao hoe andraisako anazy hoe za zao vita batisa avy any amin'ny fiangonana misy dia raha resy lahatra zany miditra makao amin'ny fiangonan'ny Aosoa dia ataonareo batisa aloha zany zay. Dia raha zay zavatra zay zany jerentsika ara-baiboly zay namezako an'le fanoharana le famorana sy le anina hoe tsy tokony atao batisa indroa satria io fotom-pampianarana io mihitsy io le tsy iraisanay. Reo fiangonana sasany ririreo zany manao batisa indroa mitovy aminareo reo. Fa izahay tompoko zany tsy manao batisa indroa fa volombelona zany zao rahalahy zao. Nefa ianao milaza fa tsy mitovy amin'le Jesosy le mpanota, nefa ianao zany tsisy batisa fa tsy le tany amin'le mpanota ihany le batisa aminao, zany hoe mbola mitafy an'le fahotan'le Jesosy fa ty moa zany efa hotapitra le izy dia tsy ampitsony le izy fa amin'ny fotoana manaraka izay mbola afaka miverina raha ohatra ka hiverina. Fa mitinako anazy fotsiny hoe samy zavatra mitovy zany le famorana natao tanana sy le batisa izay le Kolosianina. Noho izany hoe iza aminareo iza amintsika lehilahy zany no azo forana indroa eto. Izay no nitondrana an'ity zavatra ity mihitsy zany hoe raha manaiky nareo zany fa azo atao famorana amin'ny mahalehilahy indroa dia forana eto nareo. Dia ohatra an'izay hoe raha tsy manaiky fa mety hahafaty zany. Dia ohatra an'izay koa hoe aza vonoina re ny fanahan'le olona fa efa navelan'Andriamanitra ny elony rehefa niaiky. Izay le nitorinan'le filazantsara. Dia nalevina izy natao batisa. Dia tsy hangalatra ao ka tsy hangalatra intsony zany ange le fanamarinana an'le tsy mpanota sy tsy mpanohitra intsony nanaiky an'le tenin'Andriamanitra hoe niara-nombohana tao le fitondran-tena taloha dia ny tenako zany zao hoe nombohana tao mihitsy le fitondran-tenako taloha satria za mpijangajanga. Fa zao tsy mijangajanga intsony satria efa nanaiky an'le fahamarinan'Andriamanitra za mpiteny ratsy. Fa le fanontaniako aloha sy tena hoe dia tany loatra le fanontaniako fa le hoe tsy dirako koa le hoe ianao tsy manaraka mazava-be na tsy mazava-be fa fanontaniako teo tsotra kely hoe toko sy andininy ampiasainao toko sy andininy mandrafa le didifolo sy lalamose mety tsy azonao le fanontaniako dia somary averiko ihany na dia lasa midomina be ary le izy hoe mandrafa ny didifolo sy lalamose izay nampianarina ambasadeur Naosoa tao amin'ny Efesiana toko faharoa sy ny Kolosianina toko faharoa ampiasainao le izy nefa tsy mifanaraka amin'izay akory ny zavatra iananareo sa hoe mpangalatahaka tsy nainakatahaka zany dia lasa tsy mahay mampiasa an'le izy. Saotra indrindra tompoko amin'ilay fanontaniana. Valiana tsotra mahitsy fotsiny. Le Efesiana sy Kolosianina re tompoko efa voasoratra talohan'ny Aosoa. Izy voasoratra. Efa voasoratra tamin'ny alohan'ny namoany. Izy voasoratra fa tsy mifanaraka le zavatra iainanareo le izy. Izay le tiako tenena. Dia izay zany ny zavatra nisy eto hoe izay matoa namoaka n'iny andiny teny iny zany dia mahatoky ny tenanay fa mifanaraka amin'izany. Eny ary hiditra amin'izay tsika angambany amin'ny famaraparanana tapany farany izay efa mahazatra evanjelista ireny moa efa zatra miakatra anatin'ny plateauan'ny mazava-be ny vahiny mety mbola tsy mahazatra tena tsisy idirako mihitsy manomboka eto tsy mahazo mitsabaka ao anatin'ny 30 minitra dia mba ezahana zany le izy mba tena hoe voaja ny lera raha mety satria efa tena niotra be mihitsy tsika tsy tahaka ny mahazatra dia avy hatrany dia omeko anareo telo angamba fitenenana.
Ia, efa nandray fitenenana farany moa zareo teo dia aleo andraisako ny fitenenana indray ary zany mahakasika le resaka batisa ny teneninao teo zao, iny zao dia isan'ny zavatra tena hoe mahavarena tokoa zany anao zany hoe misy olona zany ianao milaza fa hafa mihitsy le Jesosy miaraka aminao zany, fa hafa koa ny an'ireo le hafa reo zany, dia nefa ny olona vita batisa tany amin'le Jesosy tany dia tsy ataonao batisa intsony fa dia tonga dia efa iny batisa iny ihany no batisan'ilay olona. Izay zany dia mbola pirofo milaza ihany koa fa tena hoe iray ihany ny Jesosy nareo, fanahy iray ihany zany no miasa amin'ilay Jesosy izay torian'ireny olo ireny sy ny Jesosy izay ao aminareo, satria raha ohatra tokoa ka hoe Jesosy samihafa ny ianareo dia tokony hoe raha nataony batisa tany le olona zany tany amin'ilay Jesosy ny olona hafa tany dia tsy tokony mbola naverinareo natao batisa satria hoe samihafa izay mihitsy ny anarany. Fa izay mihitsy ny aty amin'ny Ahosoa ho an'ny olona izay natao batisa tany amin'ny hoe Andriamanitra akoatra ny Ahosoa tany dia tsy maintsy atao batisa, satria izay no maha hoe tsy mitovy mihitsy an'ilay Andriamanitra izay toriana eto sy amin'ny Andriamanitra izay nitopon'ny olona tany hatramin'izay, dia tsy maintsy ataonay batisa izay tonga aty amin'ny Ahosoa. Ho batisa aty amin'ny Ahosoa no anaovana azy zany. Nresaka ihany koa moa nareo zany mahakasika an'ilay hoe sabata zany, le hoe izay tsy maintsy hitandremana ny sabata sy ny sisa sy ny sisa, dia hoe Jesosy mitandrina ny sabata sy ny maro samihafa zany. Izay aloha zany dia tena hoe mahasamihafa ny Jesosy sy Ahosoa mihitsy, satria ny anay Ahosoa tena tsy mitandrina an'izany sabata zany izy ara tena nanitsakitsaka mihitsy an'izany sabata zany, araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona 5 nahitana an'ilay hoe nisy lehilahy izay nosotraniny tamin'ny andro sabata dia nasainy mitondra ny fandriany le lehilahy, ary niteny mihitsy ara moa izy hoe rehefa nanometsiny azy ny Jiosy izay nahitany zany zavatra nataony zany, ka rehefa nitantara tamin'ny Jiosy amin'izay le lehilahy hoe io anie le nahasitra anahy io, dia nanometsiny azy ny Jiosy nanometsiny any Ahosoa, dia ozy izy Ahosoa hoe ndraiky miasa mandrakakehitriny ozy izy ary za koa miasa, dia hitantsika fa na Ahosoa zany dia tsy nitandrina zany sabata zany mihitsy. Raha mahakasika ny Hebreo 4:4 andin'ny fahavalo nyresahanareo tsy resaka fitandremana sabata mihitsy ny resahany amin'io, fa resaka fanjakana rivo-taona ny resahany amin'io, satria resaka fialan-tsasatra no resahany amin'io. Raha jerevantsika ny any amin'ny dika teny hafa any resaka fialan-tsasatra, resaka hoe mbola misy zany fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra zany, ka le fitsaharana no resahany amin'io, le fitsaharan'Andriamanitra no resahany amin'io, ka ny ray andro amin'Andriamanitra rivo-taona amintsika olombelona, ka le fitsaharan'Andriamanitra mihitsy ho ampidirany ny olona io, satria raha ohatra moa zany ka hoe ny fotoana moa efa fofo ihany, ka ohatra hoe sabata ny tiany olazaina amin'io, raha sabata ny tena tiany olazaina amin'io teny io, ahoana moa ny mbola nampanantenany fialan-tsasatra indray taty amin'ny Josoa. Nefa raha mbola fialan-tsasatra ihany koa, raha fitsarana ihany koa ilay taon'ny Josoa, ahoana izy mbola nampanantena andro hafa indray, satria hoe anio raha hiditra amin'izany fitsarana zany, zany hoe fitsarana hafa mihitsy zany fitsarana voasoratra ao amin'ny Hebreo 4:5 dia le fitsaran'Andriamanitra arivo-taona, zany hoe le fanjakana arivo-taona ny tena tiany olazaina amin'io, fa tsy andro fitsarana sabata, andro le andro fafito araka ny eritreretanareo azy. Ary nareo koa moa ny resaka mahakasika an'le hoe Efesianina 2 sy ny sisa le hoe misy ndravana dia misy tsy ndravana, zany anie dia mbola mampiseho ny mahatsizy ihany an'le Jesosy izay arahanareo sy ny didy folo izay tandremanareo, satria raha tena mitandrina an'izany didy folo zany nareo tsy tokony isy nataonareo ho raraka mihitsy ny teny anankiray ao anatin'izany, satria efa lalàna navoakan'Andriamanitra mihitsy anie hoe tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana le izy. Dia nahoana moa ny hoe misy lalàna tsy tandremanareo anatin'izany, ohatra hoe ny hafa firenena ozy izy nareo taloha ny hafa firenena tsy azo no raisina raha tsy noforana, dia avy eo rehefa taty amin'ny vaninandron'ilay zanak'Andriamanitra indray dia ndravana iny nampifandrafy iny, zany hoe afaka nitambatra indray zany ny Jiosy sy ny hafa firenena. Kanefa zao ny zavatra lazaiko aminao, raha ho an'ny manara-diany Ahosoa
zay mandrava ny didy folo sy lalàna Mosesy dia afaka mitambatra mihitsy ny hafa firenena satria le didy folo sy lalàna Mosesy mihitsy imbolongana fanekena lalàna misy enjato mihitsy no nampifandrafiny Jiosy sy ny hafa firenena dia ny ravany mba afahana mampitambatra ny Jiosy sy ny hafa firenena. Fa raha ny momba n'le hoe ny hafa firenena, momba le hafa firenena zany raha vao resaka didy folo ny resahana dia tsy maintsy mpifahavalo foana ny Jiosy sy ny hafa firenena satria zay le voasoratra ry amin'ny Deutéronome 7 manomboka amin'ny 1 tsy azo anampiny zany teny zany, tsy azo anesorana le hoe tsy mahazo manao fanekena ny hafa firenena sy ny Jiosy, tsy mahazo mifanambady anaka sy ny sisa. Ka ny nravana teo zany dia le fanekena mihitsy no nravana teo. Ndresaka ihany koa nareo mahakasika an'le hoe misy le hoe didy mamono no nravana, fa taloha le hoe tsy mahazo mampirehitra afo zany dia rehefa ankehitriny zany dia mahazo ahoana moa no ahafahanareo anao zavatra ohatran'izany. Fa rehefa lalàna dia le lalàna. Tsy hitanareo nga ohatra ny voasoratra ao amin'ny Nomery 5:10 manomboka ny 2:30 namonona an'le lelàna nangona kitay azo tamin'ny andro sabata. Andriamanitra tsy te halalana izany. Fa rehefa lalàna dia lalàna. Rehefa tsy azo atao no mitandrina ny rehefa hoe tsy azo dikaina io lalàna io fa maty izay mandikana io. Rehefa io mitandrina an'io ianao dia izay ny lalàna tsy maintsy arahana izay. Rehefa mandikana io ianao dia tsy maintsy maty. Fakio tsara ao amin'ny Nomery 5:10 namonona an'le lelàna nangona kitay azo tamin'ny andro sabata. Ka tsy misy hoe rehefa amin'izao fanekena vaovao dia nalàna tany indray dia afaka mampirehitra afo indray zany rehefa tonga ny andro sabata dia tsy mahazo vonoana indray ny olona raha ohatra ka mandika ny sabata zany manao an'ilay zavatra tsy azo natao tany amin'ny fitandremana sabata ireny. Izay le mahatsizy an'ilay zavatra ataonareo mihitsy. Lalàna dia efa milaza tsy azo anampiana, tsy azo anesorana iny. Noho izany zay le tsy mety amin'ilay zavatra ataonareo. Mitenenana ohatra migataka fitenenana ao anatin'io. Io tonga dia afaka mifampidipiditra fa tsy zay tsy tia an'ilay resaka mifandramandramatra be zany fa aleo hoe manazava an'io dia miaina ihany io sao dia hoe miandry ianao dia tapitra. Ka zay ny ananganako tanana ange mba ho fantany azy zany hoe manaja azy hoe andray fitenenana. Zay mahatonga an'le hoe le romanina ningaitsika tamin'ny voalohany. Lalàn'ny fanahanaina no nafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Dia nesorony ilay soratana ny didy amono an'le lehilahy maka kitay amin'ny andro sabata. Iza ny nampanao an'izay ary? Lalàna ve zao amin'io lalàna ao amin'io lalàna Mosesy io no niteny fa hoe afaka atao an'izany io lalàna io. Ka le Jesosy le nanasitrana an'le ao anatin'io lalàna io ny hoe aza nampiana ary aza anesorana. Voavaikitsika teo ary andidy soratra masina anankiroa no menanao teo. Deutéronome 4:2, Deutéronome 4:13, andiny voalohany. Samy milaza daholo fa tsy azo anampiana io, tsy azo anesorana. Ka fa efa manoana no ahafahanareo manao an'izany. Zay ny mahatonga ana ny teny mahatsizy an'ilay Jesosy nareo satria ilay Jesosy nareo zany mahasahy manitsakitsaka. An'io lalàna no mena tamin'ny alala Mose io. Nefa raha le tena zanak'Andriamanitra, raha le tena zanak'Andriamanitra zany Jesosy zany, dia izy mihitsy aza no teny le tena zanak'Andriamanitra hoe na litera iray na tendrin-tsoratra iray tsy azo kitikitihana amin'ny lalàna iny. Dia ahoana moa zany no anesorana an'izany lalàna izany? Ao anatin'io teny Mose. Sapato tompoka tonga dia anangatanana amin'le izy. Ianao izay no mahatonga le mahadiso hevitra ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Nareo mihitsy ny diso hevitra ka. Ka raha mbola hiteny ianao dia avelako hiteny hanapitra an'le izy ary dia tapitra. Ka zay mihitsy le lalàna an'le hoe zay nanomezana antsika an'le zay ny mahadevitra an'le izy nanomezana antsika an'le hoe 30 minutes io afaka. Ka zay zany raha ifandramatra satria izay le hoe tsy mety ny mpanompo ny tompo raha manana fa mifanaditsika satria tsy tsika rery ny manana li tsy resakitsika eto fa resaka ianony ny rehetrarehetra. Zay foana mahadiso hevitra le izy hoe tsisy azo ovaina ho Jesosy na litera ray na tendrin-tsoratra ray aza mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany ao amin'ny lalàna mandra-pahatanteraka izy rehetra. Izy ara zany nanatanteraka an'le lalàna ka natonga azy mihitsy tsy azonareo ovana aloha reo mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia zao hoe tao aminy mihitsy zany ny fahatanteran'le lalàna ho fanamarinana izay rehetra mino azy. Izany hoe izay mahafahatanteran'le lalàna anazy sady mpisorona izy no fanatitra. Dia ohatran'izay ihany koa ilay fahatanterahana eo le hoe zanako ny ray maraina ray hariva, izy ihany le tononona amin'izany. Le hoe
misy teny any amin'ny zany hoe ny tiana olazaina ve zany hoe nosolonan' Jesosy ve zany le fanatitra natao tary amin'le izy ny fataterana. Hebreo raha 10 no raisitsika zany andraisako anazy. Hebreo 10 andiny voalohany ary hoe verina any amin'le soratra masina mihitsy hoe tena natao tanteraka atao aminy fatandindona fotsiny reny zavatra reny. Hebreo 10 andiny voalohany. Sao mivaky ny teny ary fa ny lalàna izay misy aloko ny zava-tsy ho avy fa tsy tena endrika zany zavatra izany dia tsy nahatanteraka ny olona nanantona amin'izany fanatitra terina mandrakariva sy isataona zany. Zay le teo amin'le lalàna. Andiny faharoa, raha izany dia tsy ho natsahatra vany nanaterana ireo satria rehefa nodiovo ny ray aman-dreny mpivavaka dia tsy nasiany fieritreretana ny amin'ny ota intsony izy. Fa amin'ireo dia misy fahatserovana ny amin'ny ota isataona fa tsy mahaisitra ota ny ranomby lahy sy ny ranosy lahy koa no ny niditra tao amin'izao fiainana zao izy zany hoe rehefa tonga olombelona izy zany dia hoy Andriamanitra ny fanatitra latsatra sy ny fanatitra hoana sy ny fanatitra dorana dia ireny aterina araky ny lalàna no tsy nilainao sady tsy sitraka ao. Dia hoy indray izy, ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky anao ny sitraponao Andriamanitra ao. Asa avintsika ve ny hevitra zany hoe rehefa tonga izy zany dia tsy nilaina ntsony iny le nyresahanao hoe narodana daholo amin'izay ilay le izy teo mantsy zao tsy nitohizanao le izy teo fa misy teny manohy anazy manao hoe nanaisotra ny voalohany izy za tsy miteny hoe tohizo fa za no anohy an'le manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa zany hoe no nesorina dia le fanekena voalohany mihitsiny satria araky ny efa nilazaina teo hoe ny fototra le fanekena voalohany dia ny fisoronana. Dikan'izany rehefa nesorina zany ny fisoronana sady tsy efa tary amin'le tany amin'ny teny mpaminany efa nandravan'le resaka momba ny fisoronana dia dikan'izay le fanekena manontolo mihitsy no nirodana tanteraka dia nisoloana fanekena vaovao. Io fanazavana amin'ny bokin'ny Hebreo io dia manambara mihitsy ny fihavan'le fanekena anankiroa zany hoe le fanekena voalohany misy le fanekena voalohany iny le hoe nandatsahana rano misisisisisy le hoe tsy nahafaka fahotana dia fisiny ny fanekena vaovao zany hoe manambara ny zany hoe manao fampitahana le fanekena anankiroa zany io fa tsy miteny mihitsy io bokin'ny Hebreo io no hoe ny fanekena vaovao na le fisoronana aty amin'ny fanekena vaovao dia nasolo ny fisoronana taty amin'le fanekena voalohany. Tsy miresaka an'izany io teny io zavatra roa samy hafa zany io lazaina ao amin'ny bokin'ny Hebreo io ka izay no mahatonga ana miteny hoe mbola manamafoana ny mahatsizy an'ilay zavatra ataonareo satria ianareo eny nazingizina fa mitandrina didy folo raha vao mitandrina didy folo zany ianareo dia tadidio tsara fa tsy afaka misaraka mihitsy amin'io lalàna ao anatin'io didy folo io ny fanaovana fisoronana. Raha vao tsy nanao fisoronana ianareo fisoronana araka ny lalàna Mose dia efa diso ianareo satria ny lalàna dia milaza fa tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana. Dia ahoana zany le Isaia 7 le Isaia 9:10 teo satria le sabata nylazainy any anatin'le didy folo hoe sambatra aoka ny hafa firenena tsy hanao hoe soron-jehova tsy isan'ny olona tokoa tandrina aoka ny hafa firenena tsy hanao hoe tsy isan'ny Jehova tsy isan'ny olona fa ny olombelona hozy izay manaiky tandrina an'le sabata. Dia zao zavatra tsy fantatrao aleo aloha azavaiko ary mahakasika an'le hoe didy sy lalàna teneninao fa tsy afaka misaraka ao anatin'io boky anankiray io mihitsy ny atao hoe didy lalàna fitsika. Tsy misy hoe hafa ny didy dia hafa ny lalàna tsy fahaizana soratra masina koa zany anareo zany fa raha mamaky tsika voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa dia manomboka amin'ny 9:7 dia miteny an'izao teny izao ny soratra masina. Mpanjaka voalohany toko faharoa 9:7 dia izao ny voalazany eo manao hoe ary tandremo izy izay aseny avy Andriamanitra ao ho tandremana andehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelona araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mose
mba ataonao lavrary koa izay rehetra ataonao sy izay rehetra aleanao. Zany hoe tsy afaka misaraka ao anatin'io boky mihitsy zany a ny didy, ny lalàna, ny fitsipika, ny teny vavolombelona. Io le nanaovana fanekena nandatsahana raha. Ahoana moa no ahafahanao anavanavaka hoe hafa ny lalàna, hafa ny didy, hafa ny fitsipika, fa anankiray ihany io, tsy misy misaratsaraka zany. Ary mbola nanamafy an'izany ihany koa ny voasoratra ato amin'ny Mpanjaka faharoa toko 220 sy ny toko 720, Mpanjaka faharoa toko 720 dia mbola miteny an'izao teny izao ihany koa izy. Mpanjaka faharoa toko 720. Dia jereo nefa le lalàna mihitsy ny voasoratra atao anatin'le boky atao anatin'le fanekena. Eo amin'ny 9:9 amin'ny toko 420 zao dia hoy ilika mpisorona be tamin'ny safana mpanoratra, ny bokin'ny lalàna ozy izy dia hitako ao an-tranony ava. Hita tao an-tranony ava zany le bokin'ny lalàna. Dia nefa iny bokin'ny lalàna iny ihany koa no nolazaina eo amin'ny 9:2 amin'ny toko 720 hoe dia niakatra ao an-tranony ava ozy izy ny mpanjaka, ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mba mpisorona sy ny mpaminany ary ny voaka rehetra na kely na lehibe. Ary novakiny teo anatrehany ozy izy ny teny rehetra tamin'ny bokin'ny fanekena izay hita tao an-tranony ava. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'Andriana dia nanao fanekena teo anatrehany ava, anaraka azy sy hitandrina ny lalàna sy ny teny vavolombelona ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahy rehetra, ankatoy ny tenin'ny fanekena sy izay voasoratra ao anatin'izany boky izany. Jereo fa ilay bokin'ny fanekena iny zany dia ao no mirakitra an'ilay lalàna ozy izy mirakitra ny didy, ny teny vavolombelona sy ka tsy azo sarahanao mihitsy zany hoe ho saratsarahanareo fa zay mbola mahatsizy an'ilay fitandremana didy folo ataonareo, fitandremana nio didy folo ataonareo io. Andray fitenenana kely toka efa ny aino. Mitseritsika ozy ianao hoe tsy azo sarahana le izy arak'ilay ana satria tao amin'ny Israely tokoa le izy araky ny tenenin' Jesosy tany an'le fiandohan'le resakintsika voalohany hoe ho avy ny andro sady tsy hivavaka any an-tendrombohitra, tsy hivavaka any Jerosalema. Tao a Jerosalema tokoa le izy dia tsy azo ny sarahana mihitsy. Fa zay le Andriamanitra nametraka an'ilay izy tao amin'ilay didy sifitsifitra sy ny lalàna sy ny sisa ho tandreman'ny Israely. Tsy nanao an'izany tany amin'ny hafa firenena izy satria le hafa firenena mbola Andriamanitra inona ny tany an'ilay hafa firenena. Io le nyresantsika tery atendrombohitra teo io le mbola miantso an'ilay Andriamanitra sy ny razana. Ho raisitsika raha ty Jaona toko voalohany, Jaona filazantsaran'ny Jaona toko voalohany 9:20 dia ho hitantsika eto hoe hita eto ve ho tenenina eto le didy sa le lalàna no tenenina eto. Jaona toko filazantsaran'ny Jaona toko voalohany 9:17. Ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy. Eto zany le izy, zay mahatonga an'ilay izy tsy hamarinana an'ilay lalàn'i Mosesy tsony, fa hamarinana an'ilay fahasoavana amin'izay. Dia zay ilay fanambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Efesianina manao hoe fahasoavana no namonjena anareo tamin'ny finoana fa tsy ilay lalàn'i Mosesy tsony. Mino angamba fa ianareo manohana an'ilay zavatra resahanareo dia mametraka an'ilay miazona an'ilay zavatra resahanareo zay koa miazona an'ilay zavatra resahanay tsy mpanoto zay satria raha ao amin'ilay resaka batisa zao niverenantsika dia zao rehefa teo amin'ilay tonga ilay fanekena voalohany dia mifanasa tongotra ny mpianatra dia ozy Jesosy tamin'ny Petera manao hoe raha tsy manaiky ho sasako ny tongotra ozy dia tsy manana anjara amiko ianao. Dia ozy Petera hoe tsy ny lohako tsy ny tongotro ihany ary ny sasana ozy fa ny tanako sy ny lohako. Dia ozy Jesosy hoe zay efa nandro ozy dia tsy azo averina ho sasana afa-tsy ny tongony ihany. Fanontaniana roa no apetrako aminareo ao anatin'izay an'izay dia ilaina valiny tonga dia fohy sy mahitsy. Ianareo hoe mifanasa tongotra rehefa mandray fanasan'ny tompo sa tsy mifanasa. Fanontaniana faharoa no napetrako hoe io lefa mahadiso anareo satria na i Jesosy tena ny mihitsy azy tsy namerina ny Petera tsony ho atao batisa satria efa vita batisa ny Jaona izy ho amin'ny famelan-keloka. Zay le Luka toko 1. Ny takiana re tompoka eto zany dia zao hoe batisa amin'ny famelan-keloka no takiana eto. Zay no nahatonga an'ilay batisa tena iaiky ny elo mihitsy ny olona dia iroso akeo an-ranon'ny batisa. Dia io le mahasarotiny anay
ianareo zao hoe andeha ny ambasaderany Aosoa amin'ny 2026 le izy enina iny dia tsisy azo atao batisa ntsony ny malagasy eto satria izy ihany ny afaka manao batisa. Fanontaniana ray apetraka izany hoe ny ambasaderany Aosoa Samson Edouard talohan'ny orenan'ity fiangonana ity ve izy efa vita batisa? Iza nanao azy batisa? Mila fantatra eto izany. Sa hoe efa nazo ny fampianarana ino izy azy zay vao natao batisa dia iza indray ary nanao batisa azy rehefa nazo an'ilay anarana sy ilay fampianarana Aosoa nareo. Izay fanontaniana izay ngamba tompoko no ilaina ivaliny. Ny ambasaderany Aosoa anay aloha izany dia tsy nisy nanao batisa azy satria izy efa madio noho ny amin'ny teny azy efa nampitondraina azy dia madio izy. Ary tsy misy afaka manao batisa azy. Tsy natao batisa ny rano izy zany. Tsy nisy nanao batisa anazy. Zay mazava ny izay teniko aminao zay tsy nisy nanao batisa azy satria izy ary nanao batisa anazy. Satria izy teto ambonin'ny tany ary no nitory an'izany Aosoa zany taorianan'ny apôstôly. Fa ny zavatra nitoriany mpitondra fivavahana teto dia Jesosy no nitoriany ka izy olona any amin'ny Jesosy ve zany nanao batisa anazy? Noho izany tsy nisy olona nanao batisa anazy. Tohizako aloha ilay satria efa niteny foana ianao teo. Izany tsy misy afaka manao batisa anazy. Dia manaraka izany koa niteny teo ianao mahakasika an'ilay hoe resaka hoe maninona fanasana tongotra rehefa manao fandraisana fanasana tongotra ianareo mifanasa tongotra dia izao fotsiny zavatra teneniko aminao. Na manao na anasa tongotra ianareo na tsy anasa tongotra ianareo hiresaka momba ny ianareo le Andriamanitra tomponareo mihitsy nefa Andriamanitra diso anie. Ary le rafitra hipetrahanareo mihitsy nefa rafitra diso. Ka na hanao fanasa tongotra ianareo na inona ataonareo na inona ataonareo le rafitra misy ianareo mihitsy anie nefa diso. Jereo moa ty zavatra ataonareo hoe mitandrina didy folo ianareo dia nalanareo tao ny resaka fisoronana dia nosoloanareo an'i Jesosy le izy. Zany zavatra ataonareo zany nefa zavatra tena tsy izy mihitsy zany zavatra ataonareo zany. Tena fahavetavetana mihitsy anie zany zavatra ataonareo zany hoe fahefana viaiza moa zany no ahafahanareo mampiditra n'io Jesosy io ao anatin'io didy folo tandremanareo io. Hoe an'olo any Jesosy hosoloana azy zany ny fisoronana. Lalàna ve zany? Izao amin'ny lalàna an'io didy folo tandremanareo io amoay lalàna eo ary mba mahita lalàna ao anatin'io nareo hoe azo esorona ao anatin'io fanekena io any fisoronana. Aiza ny lalàna milaza an'izany ao anatiny io. Fa ny zavatra ataonareo mantsy dia terenareo fotsiny hifangaroaro ao zany io. Terenareo fotsiny hoe hifangaro zany io didy folo sy dia mandray aty amin'ny tenin'io zanak'Andriamanitra io nareo izay novanareo Jesosy ny anarany dia raisinareo koa ny teny aty amin'ny lalàna Mosesy aty dia terenareo fotsiny ilay izy. Nefa tsy izay mihitsy ny fandehan'io zavatra io fa fanekena roa samy hafa reo. Hafa mihitsy Aosoa, hafa mihitsy ny fisoronana nataony Aosoa, ary hafa mihitsy ny lalàna Mose, hafa mihitsy ny fisoronana ao anatin'izany. Zavatra anankiroa tsy afaka mitambatra mihitsy io zany ary tsy azo afangaro mihitsy io. Tsy misy ifandraisan'ireo fa samy hafa reo. Le valiteny moa zany tsy efa tsy antsony zany le valiteny nanontaniako anao hoe ny amerina hifanazavana zavatra efa vita teo zany fa fanontaniana napetraka ay zany hoe ambasaderany Aosoa Samson Edouard zany tsisy nanao batisa azy. Tsy nisy nanao batisa azy. Dia amerina zany hoe diso arave zany ny soratra ato raisitsika aloha ny liko atoko fa fito izy iny zay teny andininy fahatelopolo fa ny farisea sy ny mpahay lalàna kosa dia nandany fikasan'Andriamanitra ka tsy mba nanantona ny Jaona natao batisa. Dia izy aro amatsy anao nanao batisa anazy satria na ohatra ka hoe aza tapahanao fa zaka efa amin'ny fanazavany ka le izy mantsy maika ianao fa hitanao hoe diso le zavatra dia maika ianao zany ny andeha hanamarina indray ianao fa avy aloha aloha hiteniteny mba angataka mihitsy fotsiny amaky andiny teny ray fotsiny vakio ary ny andiny soratra masina anao. Misy zany ny olona mandamy fikasan'Andriamanitra tsy ho atao batisa mihitsiny dia jerentsika ara le zanak'Andriamanitra ary rehefa nanantona ny Jaona izy atao batisa dia nanda azy Jaona. Tsy za ozy Jaona ny tokony hanao batisa anao fa ianao ny tokony hanao batisa. Inona ny zavatra nytenen'ilay zanak'Andriamanitra? Ataovy ihany zao fa zao no mety amintsika atateraka ny fahamarinana rehetra. Dia ilay zanak'Andriamanitra raha zany nanaiky natao batisa fa ato zany ny ambasaderany Aosoa izay mitondra an'ilay fampianarana tsy manaiky atao batisa fa nareo nefa ny
manaiky atao batisa dia izy ary aminao zany tokony anao batisa anazy ary raha miatrahako anao apetrako aminao zany izay fanontania izay. ay jauna raha toko fahaefatra jauna toko fahaefatra jauna zany anao batisa azy. andraso aloha fa za maika kosy zay nge mba voahotahota ohatran'izany tany fa rehefa nangataka izay ampianary zay dia nampianariny jauna toko fahaefatra koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nandre fa Jesosy nahazo mpianatra maro sy nanao batisa be no i Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianatra. Dia izay le hoe le mpianatra Jesosy zany afaka manino mena fahefany ireo anao batisa. Zay zany le aty amin'i Jesosy. Fa aty amin'ny Aosoa zany tsisy afaka manao batisa afa-tsy ny ambasadirany Aosoa ihany. Dia mipetraka amin'ilay fanasa-tongotra ary. Sao izay tompo sy mpampianatra raha ozy eo amin'ilay Jaona. Izay ataonareo tompo sy mpampianatra manasa ny tongotrareo. Mova ianareo koa tsy tokony hifanasa tongotra. Dia izay re tompoko mampiavaka anay zany. Na amin'ireo le fiangonana dehibe milaza mahay soratra masinareo, endry tsy manan-tsain'ireo, na aminareo koa ihany koa zany milaza malala an'ilay soratra masina koa fa nareo tsy mifanasa tongotra mitovy an'ireo ihany koa zany mandahan'ilay zavatra torolalana hoe. Idirako izay zavatra izay. Inona moa no tena tiana tongavana tamin'ilay fanasa-tongotra ary zany fanontaniana apetrako aminao? Ay. Apetrako le fanontaniana apetrako tsotra fotsiny zay. Ay. Dia mamaly le Romanina toko 9 andininy 7:20. Izay mahay mandinika ny fo sy malala ny hevitry ny fanahy satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Izay no nahatonga azy niteny tamin'ny Petera hoe izay ataoko izao ankehitriny izao tsy fantatrao fa rahatr'izay io fantatrao ihany. Io izy fantatra le izy. Ny tena dika ny fanasa-tongotra nampianariny Aosoa ny mpianatra dia resaka fanetretena ny zavatra nampianariny tamin'iny. Fa tsy misy lalàna mihitsy hoe tsy maintsy mifanasa-tongotra fa fampianarana fanetretena iny. Fampianarana fanetretena iny. Izay no nampianariny tamin'iny le resaka fanetretena. Ary isan'ny fampianarana nampianariny apôstôly amin'ny fanetretena dia aoka ny samy anao namany mihoatra noho ny tenany. Dia izay le niteneniko taminao hoe izy ary no afaka anao batisa azy zany. Izy no afaka anao batisa azy. Ireo rehetrarehetra ireo izay mampianatra rehetrarehetra ireo anie ka Jesosy daholo nampianariny ireo dia izy ary no anao batisa anazy. Ny lalàna misoratra masina dia izao ary tsy azo ampifamotorony zany lalàna misoratra masina zany. Araka ny teny voasoratra ao Matthieu 9:20. Matthieu 9:20 dia ny 9:7 dia miteny hoe mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny manao batisa zany dia izay mampianatra ny manao batisa. Ka izy ary nampianatra ny ambasadioran'ny Aosoa ka hoe hanao batisa azy. Tsy izay mpiana mihitsy nampianatra azy fa izay dia nampianarina. Noho izany tsy fahefana anay mihitsy no andeha hanao batisa azy fa lasa manohitra ny lalànany Aosoa zany zavatra zany. Ny lalàny Aosoa dia hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia manao batisa azy. Zany hoe izay mampianatra zany no manao batisa. Ka ny ambasadioran'ny Aosoa tsy misy nampianatra azy. Noho izany tsy misy afaka manao batisa azy. Fa raha misy izay tokony hanao batisa azy dia Aosoa no tokony hanao batisa azy zany. Nefa Aosoa efa tsy titsony Aosoa. Noho izany araka ny tenin'ny Aosoa ao amin'ny filazantsarany Jaona 5:17 dia hoe efa mahadio rahateo ianareo no ny teniko izay nilazaiko taminareo. Fa raha tsy izany ambasadioran'ny Aosoa zany no mahadio talohanay dia na izay nataony batisa koa aza dia tsy ho nadio. Fa pirofo fa efa madio izy ary Aosoa mihitsy ny nanadio azy tamin'ny teniny. Dia satria izay nataony batisa dia tena madio, afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony. Noho izany ny ambasadioran'ny Aosoa dia efa madio ary tsy misy afaka manao batisa azy. Tsy misy afaka manao batisa azy. Ary lalàna tsy azo ovaina zany hoe izay mampianatra no manao batisa. Ka izy no mampianatra ny fampianarany Aosoa. Ara-dalàna be mihitsy araka ny fampianarany Aosoa, ny lalànany Aosoa tsy maintsy hoe izy ihany manao batisa. Dia aiza zany le soratra manao hoe izay misy atao batisa no vondriana. Izay misy atao batisa no vonjena tahaka anareo zao raha mino any Aosoa ianareo dia tsy maintsy ataony batisa ihany koa. Izay rehetra mino any Aosoa dia tsy maintsy atao batisa. Tsy fomba mandevina indroa. Satria fandevenana ny batisa. Niarana levina tamin'ny ka iza moa no milaza aminareo fa marina ny batisa izay nataonareo tao amin'ny Jesosy sy ao anatin'io rafitra 10 nataonareo io.
batisa tsy izy eny nataonareo tao e zay mahatokony tena nay ao anatiny io ary jereo tsara ny zavatra ataonareo mitandrina didi folo nareo zy izy nareo nareo aritsy mifanasa tonga mitandrina didi folo ianareo zy izy nareo aritsy mimena fahefana no batisa mitandrina didi folo ianareo zy izy ianareo nefa ny fisoronana azy any soronareo tao anatin'ny didi folo ny solonareo an' jesosy aiza am'izany le fitandrenana didi folo ataonareo makasika fa tapitra amin'ny fotoana eny ary samy tafiditra tsara tena hoe tapitra mihitsy moa zany le izy afaka nandray fitenenana tsara teo daholo tsisy nanakatsakana ino moa maranantsika anazy amin'izay dia fanontaniana tokana tahaka ny mahazatra dia mamaly tsisy fanazavana moa zany le izy fa ena eny na tsy zay ihany atomiko avy hatrany atao aminareo zany le izy ao aminareo ao amin'ny fiangonana fanasy famarinana ve zany ny fiangonana rehetrarehetra zay tsy mampifanasa tongotra na manao hoe batisa rehefa tonga ao aminy dia fiangonan'ny demonia eny tompoko ao amin'ny evanjelistra lalay natazominareo ve ny teny fa jesosy dia devoly sady mampanota olona tena tazomiko ny teny eny ary manana ny 10 minitra farany amarana anareo ny teninareo indray nareo ameko anareo avy hatrany arany dia mankasitraka indrindra zany amin'ny ady hevitra moa mafany zay faly zany hoe tafakatra eto amin'izao plateau zao mba ilaza n'izay zavatra zay dia tanteraka eo le tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Timoty 2:2 ny 7 manao hoe dinio zay lazaiko dia omen'ny tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianareo tena dinio zay lazainay ry kristianina havana zany ao anatin'izay zavatra zay hoe dinio ilay zavatra zay nylazainay teto dia omen'ny tompo fahazavan-tsaina fa io fibodona fahefana io mihitsy no mahatonga voasakana zany ilay fanan'Andriamanitra tsy afaka hiasa any amin'ny olona kanefa ny le hoe ilaina le fanetretena zany ao anatiny ao dia ny afatra farany zany ny tiana iambara dia zao hoe raha mba misy mba ngetaeta re tompoko ny amin'ny ady hevitra zany any amin'izay fiangonana hoe mety mitandrina ny sabata izy fa tsy mifanasa tongotra dia voniny zay ny anazavan'ilay hevitra le izy fa eto moa ny fotoana zany foy numéro moa zany dia efa napetrakay eto zany dia mazava ilay fiangonana bavaka amin'ny fanasy fahamarinana zany fa eo ampanefy ny adresy misy azy dia eo amin'ny 4 kilometra raha miala eo anosy 100 ao misy le izy dia vonina zay zany ny andray anareo raha mbola misy koa ny ady hevitra tianareo aseho zany eo amin'ilay zavatra tsy ataonareo any anatin'ny fiangonana dia manaraka an'izany aloha dia makasitraka ny ambasaderany Aosoa zay namelanay zany mba hiakatra mba hiteny eto zay zaza madinika dia Andriamanitra ny fiadanana ombanao hatrany zany amin'ny zavatra zay nekenao sy nananovanao dia ozy zay hoe misondrota be noho izao ny zavatra zay misy eo aminao zay angamba ny anjara fa dia zao hoe rehefa ho avy Kristy eny amin'ny raolanitra zany dia anavaka amin'izay izy fa eto moa tsika mbola hoe mbola ady hevitra eto fa rehefa tonga izy zany dia zay hoe anavaka niony sy niosy eo akavanany sy eo akafiany makasitraka mbola manana 3 minitra eko ny raha misaotra antsika rehetra zay misaotra antsika rehetra zay ny eno fandaharana zany dia makasitraka ihany koa ny tena nay mivavaka amin'ny raisy fanasy fahamarinana noho izao fiakaranay teto amin'ny plateau zao dia mitsodrano ihany koa zany amin'ny ambasador Aosoa ny tena nay zay le izy hoe petraka foana le tenin'Andriamanitra eo manetretena io mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro dia manery tena reto dia misaotra betsaka dia misaotra ny mpikarakara rehetra na ny teknisianina sy ny maro samihafa dia makasitraka ny evanjelista lalaina dia makasitraka ny makasiriana ihany koa zany mba nafahanay mba tafiditra teto n'ity fandaharana ty mbola misy 2 minitra raha mbola misy teneny mbola tsy tapitra le 10 minitra nareo tsy zay angambany zay tsy afaka nanana tsiny zay averiko indray chrono ya maranako azy moa zany
Ianareo moa miteny hoe tsodrano anareo dia miteny Andriamanitra anareo izay aloha izany dia hafa mihitsy ny aneny Andriamanitra anay Yahosoa ny anaran'ilay Andriamanitray. Noho izany ny tsodranonareo aloha izany dia tazomoanareo any fa tsy mety aty aminay izay hoe tsodrano ataonareo amin'ny Andriamanitrareo ho aty aminay izay raha nandefa ny tsodrano teo nareo tazomoanareo any fa ny Andriamanitrareo tsy mitovy amin'ny anay fa hafa mihitsy ny Andriamanitra izany. Dia manaraka izany amaranako azy ho anao ato tokantrano ato izay te vovonjy dia tsy misy afa-tsy Yahosoa. Io ilay tena manala amin'ny fahotana ary izay miaraka amin'ny Yahosoa tena tsy manota intsony. Ary Yahosoa zany tena tsy mitandrina izany didy folo sy lalàna Mose zany ao amin'ny Yahosoa dia tena rava tanteraka izany didy folo sy lalàna Mose zany, tsy misy fitandremana zany ao amin'ny Yahosoa. Fa ny lalàna tandremana dia ny lalàna Yahosoa, lalàna ao amin'ilay fanekena vaovao izay nandatsahany Yahosoa ny rahany, izany lalàna rana sy tandremana ao amin'ny Yahosoa. Ary ny anaran'ilay Andriamanitra ray Yahava, ny anaran'ny zanany moa zany dia Yahosoa, ary tsy azo hovaina mihitsy izany anarana izany. Raha vao hovaina izany anarana izany dia tsy azahoana famonjena intsony. Ka ho anareo izay tena teo hitady ny famonjena ho an'ny fanahinareo dia izany miantso anareo manatona any Yahosoa. Izany anarana Jesosy zany tsy izy zany. Anarana mpandika lalàna zany. Ny lalàna dia miteny hoe tsy misy anarana hafa azahoana famonjena. Izay no nahatonga ny olona rehetra izay nanara-dian'izany Jesosy zany tsy nisy afaka tamin'ny fahotana zany mihitsy. Satria tsy mpamonjy zany, nisandoka ho mpamonjy fotsiny fa tsy mpamonjy zany iny. Nangalatra fotsiny ny teny ao anatin'ny soratra masina, sambosamboriny daholo fotsiny ny teny ao anatin'ny soratra masina io, fa tsy misy anazy zany ao na dia kely azy, fa misandoka fotsiny iny. Ary io resaka fitandremana ny didy folo ihany koa dia mbola lazaina amintsika ihany koa, mbola fitaka ihany koa ataon'ireo Andriamanitra tsy izy ihany koa io fampitandremana didy folo ny hafa firenena io. Efa nomeko teo ny andiny soratra masina mahakasika an'izany fa tsy nomena ho an'ny hafa firenena zany izy io. Noho izany tena fahadisoana be mihitsy ny nataon'ny hafa firenena sy ny mpitondra fivavahana izay nampiasain'ireo Andriamanitra tsy izy mamitakolo ireo napiditra n'izany didy folo zany aty amin'ny hafa firenena. Mazava ny lalàna efa novakitsika teo hoe tsy nomena ho an'ny hafa firenena io fa fanekenana ny fanaovan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Ary fanekena anankiray tsy azo anampiana, tsy azo anesorana. Raha vao mitandrina ny fanekena didy folo sy lalàna Mosesy iny dia tsy maintsy manao an'io fisorohana io. Raha vao tsy manao an'iny dia efa namampanota ihany, satria ino ny lalàna fanafana ho an'ny fahotana ho an'ny zanak'Israely araka ny teny ao amin'ilay Levitikosy 20 dia ao amin'ny 4:30. Kanefa koa na dia mbola nanao an'iny ihany koa azy dia ilay Andriamanitra ray mihitsy no efa nandrava n'iny lalàna iny ihany koa, ary efa tsy mila n'intsony tsy akasitrahantsony iny. Noho izany mpanota foana ihany zany ny olona mipetraka ao anatin'io didy folo io, ary mbola fahavetavetana ihany koa, ary tena tsy izy mihitsy no hoe nanalan'ny olona n'iny tao anatin'io le fisorohana io tao anatin'ile fanekena iny dia nampidirana n'io Jesosy io tao anatin'io ihany koa, fa dia mbola fandikan-dalàna ihany koa zany. Ary izay mbola profila zany ihany koa mahatsizy an'iny Jesosy iny satria dia mahasamandika fotsiny an'io io lalàna io izay efa namohan'Andriamanitra teny hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesorana. Ao anatin'io lalàna io dia ny fanatitra atao dia ombona ondry no fanatitra atao ao, fa tsy misy hoe soloana vatan'olona le izy. Nefa ny zava-misy nesorona ilay Jesosy tao zany lalàna fisorohana zany dia nisoloany any tenany, dia tena fahavetavetany zany. Ilazana aminareo fa tsy izy iny voafitaka daholo ny olona rehetra nanara-diany iny hatramin'izay. Ary mbola tsy maha-izy anazy ihany koa dia jereo tia fanaovany an'ilay lalàna ihany koa mitandrina an'ilay didy folo. Nefa izay tiany ho tandremanao zany mitandremana, ohatrany hoe fitandremana sabata zao dia ataony amin'izay tiany hanaovana azy sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay zany no amaranako ny anao hoe izay te vovonjy manatona ny Yahosoa izay te ho afaka amin'ny fahotana. Dia misaotra betsaka ny madame Siriana moa zany tamin'ny fandaharana, dia makasitraka anareo koa moa zany nanaiky niara-ny adevitra teto dia makasitraka antsika mpiainao totokantrano tokoa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Veloma daholo tompoko.
Ie, dia misaotra betsaka anareo telo mirahalahy nanaiky niakatra teto amin'ny plateau-ny fandarana mazava be a. Dia ao amin'ny manaraka toy izao indray fa fanamariana kely fa efa voatenin'ny evanjelista lalaina teo moa ilay izy fa tiako hamarinina kely fa ino moa izany tsindriana kely hoe nisy teny koa mantsy nandeha taminah ilay izy hoe tahiny avo indrindra sy ny ambassadeurany Auchan. Dia iny aloha izany lavitra satria arak'izay hoe tsy mitovy ilay Andriamanitra antsika dia tsy mety amiko ilay izy, tsy mety aminay ilay izy. Fa isaorana be dia be nareo telo mirahalahy, isaorana ihany koa nareo mpanaraka ny tokantrano ho amin'ny manaraka indray veloma tokoa.